tsy mandrorana mandreoka amin'ny tany. Ary atao fazarana mandrorana mandreoka amin'ny tany. Atao fazarana koa ny fandetanana rehefa mampiarahaba aza-bonono azony elanelana alay metatra amin'ny olona mikoaka na mafana hoditra. Atao fahazarana mihitsy tsy misikotra ny orona na mikotroka ny maso. Mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia atsy larina tadia mamaim-poana sy manjary folo amby na 910 miraso. Imitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana vatana amin'ny fomba ny vatana vavaray feo dio. Araba kovavy zoma fa volana be sady moa zany volana isika fanaoko zay dia fanesisy dia daty isan-karazany dia memanakaiky any amin'ny farany taona any amin'izay rehetra tokony tanjona sao dia miraikiraiky sao dia manatona ny firaritsoa zay volaza rehetra zay nangarahaba na zay taona ny lohahevitra vonona eto fandraiky amin'izao iainantsika manao ahoana sika manoloana ny io valiko avy hatrany zay hoe rehetra miaina isika zavatra marina tsy marina atao ilalao rariny aza zavatra rehetra mipotra eo momba ny mety io zay satria nge izao
maro amin'ny tsy maintsy manaraka andresy an'ilay valana rehetra ny tsy zany hoe famoerana ny marina ahoana nanekeny zao ahoana zay araka izany ka ny rariny ary ny fanazavatra tanaty vitsy tamin'ity fandarana rivotra hoe ny fahasalamana zay ara-tsosialy ara-toekarena ara-politika milefitra zany tsy manaiky an'izay raha eo amin'ny olona tsirairay rariny eo amin'ny olona tsirairay ary raha ny tompony fandehandrara zany karahafandraisena tanteraka ny zay vitan'ny Morisy dia mbola hitsinjovana ny tetry zay rariny raha izay mivalana retina io fa raha noho itsika ny fiainam-pirenena toekarena voatengotengo politika misy ao ataon'ny mpanao politika teny famoaky miara-manjery any amin'ny jerena ihany koa ny avadin'ny olona resaka sosialy moa dia tena hita mihitsy hoe zay sampy an'le rariny tenany any lehibe tombonany ndefitra ary ny marina isa zao ny tena namoaka ary mpitondre tena mivoaka reny filazanareo reny ka fiisanana fitenina fepetraisina fa risika anao maka ohatra ary fidy moa le baba eo namana rehetra ahoana miarabana ny rehetra miarabana misy ndao ohatr'ohatr'izao mba fijery hoe misy zavatra anankiray no samy hafa maka ohatra anankiray isika ohatra hoe momba resaka fampianarana isika zany isika mipetraka ny ministera amin'ny ministera na fiainam-pirenena misy piodina de ministera ary misy objectif angena apetraka ministera ohatra ny apetraka any amin'ny société ohatra fahafantarako anazy objectifany de hoe mamita ny taom-pianarana tokony ho izy ary misy objectif anankiray amin'ny résultat dia azadindra ny fampianarana ankizy examen officiel mianatra eo amin'izay zany fijery ndao tsika samy indrana toerana eo ministera zay aman-dreny maty sika ray aman-dreny izy misy any valana reto amin'ny ray aman-dreny tandrana be izy somarina angamba ny fomba any ampianarana en sécurité kokoa tena somarina raha ohatra hoe jerevako le sécurité kokoa jereva tsara reny ankizy reny ange vao mainge reny vao mainga ao an-trano milahatra bus lo eny ambony bus aretina andraisana eto
efa misy risque. Mandeha izy mitangorongorona eny manao alohan'ny idirana, alohan'le milahatra hiditra de mitangorongorona, misy risque. Eo zany ohatrany hoe anentanana antsika rehetra hoe ndao re mba ifamadika vetivety na nieritseritra fotsiny ifamadika toerana ary de jereo mijereva amin'ny fomba fijerina fitiniko zany ray aman-dreny zay de hoe andao re na mpitondra na entina na misehatra inona andao ampifanakaikezina ny marina irahantsika mizotra, irahantsika miaina an'ity fiainam-pirenena ity, ny rary ny arahantsika mamikitra ary ny sitsy ny hoentsika mitety ny vanim-potoana satritsika manko ateza mandrakizay ty Madagasikara. Andao ampifanakaikezitsika boza raha ohatra hoe zavatra tiako tenenina zany ny atao hoe rariny sy misy famaritana anazy satria anatranatra famaritatsika malagasy sy misy fa io amina sehatra sasana raha ny atao hoe raha zay metimety amin'le olona ray na ray atao hoe rariny resaka accident anankiray misy anankiray tena somaly nandeha za mahita hoe ianona atostobila aloha fa amin'ny internet rehefa aveo de hoe mba tsy rariny le tobila koa zany samy analatena misy de rehefa hitanao hoe de babenao zay ny normal fa marina ho antsika Tomasina nanomboka an'io no nifongatry ny aretina Covid-19. Zay zao zavatra anankiray rarina anankiray tsy maintsy iombonana ny rariny matetika mantsy ohatran'izay miverina amin'le resaka fampianarana ihany zany hoe ndao re marina fa reo mpitondra ao amin'ny ministera ny fampianarana reo ray aman-dreny daholo reo fa sura ave isika fanalefan'ny mianatra daholo aloha ny zanany amin'izao fotoana zao za tsy sura. Onao fitsiraim-pozy inona ny zavatra tokony atao, torohevitra tokony atao ho an'le misy manko ny fianarana vao manomboka ny taom-pianarana de efa misy hoe aloha daholo ny écolage, misy ray aman-dreny tena mitaraina an'izay hoe nenay zao ny écolage ozy izy 9 mois tonga de indray aloha sa 10 mois tonga de indray aloha de nefa ny fampianarana ty miato ao anatin'le fiboahana tanteraka nefa sika ny vola tsy misy de somary misalasala izy hoe alefa ny zanaka sa ajanona ny zanaka very ny vola marary ihany le volany ekena hoe eo foana le zaza marary ihany le vola tokony hoe misy fepetra raisin'ny le fianarana anankiray anankiray aloha ary amalina izay teninao zay de aveo iverina fity de aveo andeha hitondra famaritana anreto zavatra telo. Ny taom-pianarana angeka tsy maintsy sisy ny fandiavana sekoly anie tsy maintsy hiverina hitohy satria raha tsy misy zay foana ny fanantenantsika, foana ny finoantsika amin'ny andresena ny io valana aretina io tsy maintsy hisy io fa aleo aloha resy io ka raha mandolo 10 volana na 9 volana ny ray aman-dreny any amin'ny sekoly izay hianaran-jana ny sekoly tsy miankina io indrindrindrindra dia mety ho vola mipetraka iny ho an'ny sekoly fa tsy hoe lanilany na 6 volana fa manao vahaolana ka na izany misy eo rariny aman-dreny sy mitokona eny hoe volana kosa de fomba azo atao satria sekoly tokony fodina rehefa aveo de mba iomanana azy indrindra koa mbola tsy misy nydefinenana ministera hoe ero fanadinana akasy ero efa miraty zay raha izany zany ary hoe raha ohatra rasika ray aman-dreny manaova mba azona ny marina sy hitsiny hifanakaikezana fa io tsy hitovina indrindra fa ao amin'le faharoa ny rariny ngeka samy azo ihany mba hitako nge hoe inona zany
raha ohatra hoe sapitoy ndao apitoy jerevana zany izy hoe aizany no tsy mahatao zavatra mikotra ngely izy nge tsy sangisangy mba ohatra hoe grevy zany zavatra azo ioarana ihany resaka aminy fa itnge hitany misy zany ohatrany manaka engany mbo zavatra eritrereto rehefa zao tamatavy efa i Tomasina zao resy azy hoe ny katolika tamatavy nandro fanaikany ange zany mitovitovy ihany ny voan'ny na virus na tamatavy na amtananarivo za zany tsy hiditra lalina raha retina aveo lasa ihany velao andeha any satria any misehatra fampianarana mombany ohatra samby wakatona ihany nge hoe wakatona te iandry fanapakevitra zay mantsy nao sika mba ifamake toerana kely mihitsy mihitsy hoe hoe maholotsotra ndao mba ifamatika rahanareny tena zay misy tena na lehilahy tena zay misy tena na koako madama ministra mbola mikiry tena mikiry za moa zany anio zany hoe teny farany dia maheno retouro amin'ny fabafla telefôna tena hoe mikiry efa mainky tena nampivarahontsana fidy raimbozy larisa i baba tena nampivarahontsana de tena le de mbola miteny ohatr' zao ve enao ranga hoe tena ramatoa azafady hoe tena eo am'lay sekoly nahitana tranga ihany kosa dia andrarahana fanafody lay le tsy le sekoly inge le olany tsy le sekoly iny erika le niteneniko teo le izy le trajet nge tsy resaka sekoly fotsiny io ile akizy ho miala any an-tranony aza pitifisina tolo ndao tsika andray zavatra général teko le ala de tsy teny tsony fa malahelo be teny foana erika teny foana aza misy zao zany tena teny tsotra ny talao ateto ny angavy ino nandaray tsy manino fa de zao le aloha teneniko any le izy zao aza lay mpanany olona ilaza anambara hoe satria ny zanakareo ny tsy mianatra amin'ny sekoly mpanjakany satria nge zanakareo tsy mianatra eto atoerany satria ny fampianarana amin'ny fiteny vahiny sy fiteny frantsay nge amin'ny farany volana ny tokony mianatra de ohatrany naembiny amin'ny volana jony ary raha mianatra ny izy ka 10 andro eo fotsiny nge de grande vacances ary ny vazaha ny frantsay zay tena alailaitsika tahaka matetika io de efa nanapa-kevitra fa ny noty tamin'ny telovolana voalohany sy telovolana faharoa no anaovana ny fanadinana rehetra na ny fanadina mpanjakana rio de zay ny anazy faharoa aza lay mpanany olona zay efa maro de maro raha fantatrareo no miteny fa tsy misy io aretina io fa foronina zay le izy de aza lay mpanahy izy miteny hoe hitanareo raha fa ny mpianatra raha ampianarina ary ikirina biby mihitsy ny ampianatra azy foana dikan'izany tsisy an'izany eo comme tsisy mpianatra vo zany eo de aza lay mpanany ny olona nao an'izany de aza vela ihany amin'ny fakapanahy zay indrindra averiko farany ty fiangaviako ny olona zay manam-panahy sy ny olona zay manana zanaka koa ary marary zanaka zany tsy hoe le zanaka ny marary fa marary anao io zanakao io raha narary anao io ka marary anao io azay averiko foana fa io aneo zay indrindra io zaza io neo na marary andoha ary na tsindromy mpanjaitra raha nge ny tanany ohatrany ahoana mony mahazo anao ohatrany ahoana ny zavatra ao anatin'ny fonao sy ny ao anatin'ny sainao mikoako io de zavatra ao anatin'ny sainao de maty io raha pitso maraina motsika moa tsy avitsika ray aman-dreny tsy amin'ny savin'ny saina daholo de zay fotsiny hoe
tena miangavy farany miangavy tena miangavy tompoko tsy le fampianarana tompoko ny lohalaharana fa ny fahasalamana fa rehefa ny fahasalamana ny tsy tomombana tsisy dikany taolony zavatra rehetra kely misy fanamarinana kely ty misy olona miteny hoe tsy mijery fanamarinana fanamariana tsy mijery comme ça tsy mijery commentaire mihitsy ve nareo izy mijery commentaire de fa voaray daholo le zavatra tenenareo ato de fa sady fa liza aloha elanay tsiny fa rehefa tena mandeha no resaka sy ny adevitra eto tsy voajerinay tsy manana maso izay sady ijeriny eo anaty eo mantsy rika le mbola tsindriko indray le teo aza pitovizana amina zanaka olona aterina fiara miala ao an-trano de eo tokotany le fiara de mivoaka amin'ny vavahady ireo zanam-bahoaka rehetrarehetra ireo fa reo de mifoha maraina avy eo izy milahatra bus eritrereto fa ny atao hoe milahatra bus de fa mifangaroaro misakoroka de mandeha indray any anaty bus mifangaroaro amin'olona miala amin'ny bus makao amin'ny l'école aloha tsy hoe akaikina arabe koa ny sasany fa mbola mandeha elaela koa de mbola mifangarongaro amin'olona mifotao ohatrohatr'izay koa ny miverina ohatrany hoe zao raha mibosy zao mpanabe mahafantatra tsara hoe ohatrany ahoana ny fomba fitondrantenan'ny ankizy rehefa mifankahita ao ampianarana izy na ao tokotany-pianarana vitanao no miteny hoe tsy ray ery ray metatra ery etsetera tsy misy ino moa récréation tsy misy an'izao tsy izy vitanao zany fa reo tsy maintsy hivoaka eo vitanao ve nanaraka an'ireo tsy rayray amakalatra ny tokantrano vitanao ve izany ireo tsy maintsy resaka etsy aroa makatsy misy ny ankizy zao ankizy rehetra io tsy akanavaka io ny ankizy rehetra na manala baka izy mbola ankizy ireo mbola fantatra hoe ahoana ny fitondrantenan'ireo ataontsika hoe adolatsento reo na adolescent ohatry ny ahoana ny fomba fihetsiky ny adolescent avaiza no nipoiran'le teny manao tapako kely ery ny ahy zany zavatra fanontaniana apetrako mihitsy izy ty efa elaela zay isika ve ampianatra hoe afaka fanadinana ve le zaza zay ny tanjontsika sa hoe ay ka eo mihitsy zavatra rotsy mitovy mako zay ny teny amantsy teo ny teny teo hoe manana objectif daholo ny mpianatra sy ny ray aman-dreny mpianatra sy ny tompona andraikitra ny fampianarana sao de mba resaka objectif momba ny hoe mety ahatsara ny vokam-panadinana amin'ity taon'ity fotsiny ary mety hoe tanjonareo mialatsiny raha ohatra hoe zay raha diso de aitsio zay fa raha zay le izy ve de lasa zany tiako teny somary hoe masisika lasa sorina fotsiny zany hanatsaratsara ny résultat zany no ampianarana an'le ankizy andeha ary iverina amin'le zavatra telo amin'izay ary ny hotsarain'ny tantara dia tsy izy fa isika rehetrarehetra velo reto miatrika mivalana aretin'io tsy mitaranaka mbola ho avy na ny razantsika efa lasana any akoatra no hotsaraina fa isika velona ankehitriny ireo le tsika izao ka eo no hivoaka ny marina hivoaka ny marina tompoko satria samy hotsarainy tantara ary indrindrindrindra hotsarainy reo taranantsika ireo isika hoe nanahoana ny nataondry ny kiaky sy neny ry neny be sy ry kiaky be ry kiaky matosy dadabe erika dadabe fidy manaporofo am'izay sika hoe mamaky ny hevitry ny olona ato zany de tovy hevitra daholo ny olona maromaro izy ato ao ry Radojo ao ry Zakarovony fa misy ny hevitry ny sasany ato moa zany de tsotra manao hoe tena marina zany tenareo zany fa tokony isy maso mijery any amin'ny mpampianatra moa ve tsy efa nozaraina vatsy ny mpampianatra de ragoty ohatra hoe maheno ragoty afaka miditra de fa ny sary moa citation ny ato enakaiza fa miditra telefônina tsotra ty fa sady ampandaminana anay any zaraina amin'ny olona na lasa miova resaka hafa moa zany fa fampianarana iny moa zany amin'ny ankapobeny tokony misy dinika irahana ohatra hoe ny amin'ny CCI le député rehefa vitsivitsy any tonga de aleo izy ifindra trano de aleo ny solotena ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny frama sy ny sisa dinika irahana ihany io dinika be de be satria tsy ary hitovy hevitra zay aloha tsy ary hitovy hevitra fa mifandresy lahatra satria na ny hatrany ivelany ara tena compliqué be le momba n'le zay le fampianarana zay fa misy safidy tena napetraka mazava tam'le ray aman-dreny mihitsy fa saingy ny lafiny ara-teknika ao amin'ny fampianarana sy ny sisa moa iny tsy hitovy iny ny anankiray tiako idirana le resaka hoe
manahy fotsiny fa engany hoe tsy hitrango zay amin'ny fifandraisan'ny baiko pepetra moa le resaka maly le baikona fepetra sy ny fampiarana azy sy ny vahoaka sy ny olona engany e tsy hitarika makany amina karazana anoanana sy rombona anoanana kely le izy tena lazaiko zay zavatra zay satria nahoana efa zavatra ny tenenina foana zay tamina fotoana rehetrarehetra teto amin'ity firenena ity fa lasa ohatrany hoe manipy rano maloto anaty rano madio foana raha vao miteneny zay miahina zany a dia nisinna karazana anoanana tsy fidiny a ka mila fandaminana io zay ny ray faharoa mbola misy ihany zany lay fandaminana mbola ilaina tena fandaminana eo amin'ny resaka le voambolana moa amin'ny fanampiana amin'izao lasa ohatrany lohatenin'ny film nove gasy sy film gasy le izy tsinjo aigny tsinjo dieu loha rano avy eo atosika avy eo banjina sy bedibe fa le fitangoronan'olona sy fandaminana le fizarana manjary mampalahelo ny olona manaraka lalàna tsara io efa tsy any an-trantso le resaka io satria raha le any an-trano efa teneniko hoe sarotra nanao confinement Antananarivo amin'ny kapobeny zay dia ny fahatelo tena tsy tadidiko fa rehefa avy eo ndray fa mbola sahirana sady variana tizako ary le famaritany io marina io dia malalaka be kanefa rehefa marina dia marina tsy adikevitra satria iny tsy lainga ay mbola tadiava zareo fitaka ihany iny tsy disy fa na izy amadika an'io zavatra mifanohitra amin'io dia mazava ny eo ampitenenantsika malagasy hoe ny marina toy ny vato lava sorona ka izay ametrahana azy marina ary ahoana indray ray mibozy le hoe ampifandraisana kely indray hoe ny marina mitavozavoza tsy maleo milainga tsara lahatra mety hoe tsy lainga zany le zavatra tenen'olona fa mifahaizany olona miresaka dia mety maharesy an'io marina io koa zany marina io a dia mifandray amin'le hoe lainga ary zany mahitsy zay le hoe mifandray amin'ny lainga araba efa nampiany madimaky io le hoe marina ny lainga nge ka donga takony fa mahia mifanatrika ny lainga io entina manozongozona ny marina io fa naozongozonina ohatrany ahoana azy io marina ihany raha manao kajy isika zao matematika roa ampiana roa inona fa tsy efatra ka na andaingy ohatrany inona azy ianao henon'ny olona fotsiny fa rehefa efatra dia efatra gizanao andahan'izany mihitsy marina mitavozavoza teo moa zany le arakaraka le olona mpaneho azy manarakaraka an'izay io dia mivoaka rehefa mandeha ny fitsarana ny fitsarana dia mitadiny marina fotsiny iray mibozy ombako manana kely zay le tenin'ny fity teo misy mantsy olona tsara resaka olon-tsaka miasakasaka izay mihaino azy rehefa avendreto izy atsika ronono velona avy any Antsirabe crème mariatra tsara tsirom-boankazo hafakely miampy fahaiza-manao sy finiavana amin'ny fafampoanao an-trano zany rehetra izany no nentina namokarana ny yaourt double crème chocolat vaovao citron meringué, fraise banane, litchi na vanille. Mariatra avo eny amin'ny yaourt rehetra. Ny tsirony koa miavaka ery. Hitanao n'aiza n'aiza. Yaourt double crème chocolat. Zany ka yaourt double crème. Chocolat, ny tsiro tena izy. Salut, joyeux anniversaire. Mandana sy malamalama ery any an-tarihan'ny lasany Rasoir Bic ihany akino ampiasay koa sady maranitra tsara ny maharitra ny Rasoir Bic ho anao vehivavy koa efa misy Rasoir Bic natokana ho anao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao Rasoir Bic ihany ampiasaina isanandro. Avec le bon lait frais d'Antsirabe, l'onctuosité de la crème, le goût irrésistible des fruits, du savoir-faire, une bonne dose d'originalité et surtout de la gourmandise. Beaucoup de gourmandise. Nous avons créé pour vous les nouveaux yaourts double crème de chocolat. Citron meringué, fraise banane, litchi ou vanille. Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement crémeux et doublement savoureux. Tout près de chez vous. Yaourt double crème de chocolat. La crème des yaourts. Chocolat, le goût du vrai. Canal Plus, Naïza Naïza et Madagascar. RTJ am Valmaraina.
Faly miaraba antsika rehetra ry tompoko lasy tompoko vavy izay mpiaino ity DJ ity amin'izao andro 10 ny volana Mai taona 2024 ary dia manasa antsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Teny anivon'ny anteminera-pirenena teny ary dia tonga teny amin'ilay ivitoerana fivoriana iraisam-pirenena tao ivato tao ny praiminisitra lehibe ny fitondram-panjakana sy ny ministry ny vola ary niresaka momba ny hoe fantsina ny teti-bola mpanjakana. Tsy nisy nipika aloha ny resaka satria dia nikatotrano ireo député isy ireto mpitondra fanjakana eo anivon'ny fahefana mpanatanteraka ireto. Niresaka teny amin'ny lalatsara no nilazana fa mitetika ny anao takalomindrana amin'ny fitondram-panjakana ireo député izay mangataka ny fiara tsy mataho-dalana. Rehefa nivoaka tao anatin'ny fivoriana amin'ny praiminisitra dia nitsipaka marin-drano ny amin'izay resaka takalomindrana izay. Amin'ny herinandro dia hojerena akaiky ny zavatra mitranga momba ity fantsina ny teti-bola mpanjakana ity. Fa mbola teny amin'ny centre de conférence international Rivotra izay natao ho endrika lapam-panjakana dia tonga teny ihany koa ny ministry ny atany ny fanapaream-pahefana Razafy Tinarivelo, ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Amady ary ny ministry ny fitaterana ny fizantana famantarana ny toetrandro Randriamandrato Joel, ary izy io dia natao ny tolakandro ny 12 ny volana Mai lasa teo. Ny lahadinika tamin'izany dia momba ity coronavirus ity, nanome fanazavana momba ny fitantanana sy ny olana mitranga amin'ireo fepetra raisiny fanjakana ny olona eo anivon'ny fahefana mpanatanteraka, ary ny solombavambahoaka koa dia tsy nitsitsy teny ho amin'ny hoe mila tsaraina ny fanatanterahana ny sosialim-bahoaka ary mila halamina tsara ny fombafomba rehetra natanterahana izany. Ny antoko APM dia nanefa ny adidiny nanatitra antota taratasy momba ny fitantanam-bola mandritra ny propaganda farany teo izay natao tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Ny antoko politika madio sy ny lisitra komba no nanao izany tamin'ny alalan'ny filohany Alban Rakotoarsoa. Tsy maintsy manao izao tatitra izao ety amin'ny Cour des comptes izahay hory zareo satria izay no voafetra ny lalàna, ary nisy ihany koa ny fanehoan-kevitra momba ny seni sy ny momba ny solotena izany seni izany avy eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Tokony hatsaratra aloha ny fanendreny ny antenimieram-pirenena izay ho solotena eo anivon'ny seni, ary ny seni radio dia tsy tokony hiresaka mihitsy momba ny lisam-pifidianana amin'ity andro 12 ny volana Mai ity, izay fotoana tokony hamarana ny tanteraka izay resaka momba ny lisam-pifidianana izay, hoy ny antoko APM, satria tao anatin'ny raharaha momba ny fahasalamana foana itsika tao anatin'ny 2 volana izao. Raha ny taremarika kosa omaly tamin'ny ray ora mahery kely teo nomen'ny fohy be fibaikona eny Ivato eny dia nisy ary ny sitrana momba ity resaka coronavirus ity, ary misy ray izy io. Ny marary dia misy 7ambin'ny vaovao ka 5 avy any Toamasina, 2ambin'ny avy ao Moramanga, 2 avy eto Antananarivo. Hatramin'izao zany raha totaly dia 300 ny marary, ary raha totaly ihany koa ny sitrana hatramin'izay dia misy 700, 20 kosa no mbola tsabona. Mitokosa ny eritreritry ny Frantsay amin'ny hoe fampodiana ny teran-taniny, satria dia isidina roa hiala eto Madagasikara mitondra ireo Frantsay ody any Frantsa. Hanainga amin'ity andro zoma 12 ny volana Mai ity zareo, ary fiaramanidiny tsara dia nitondra zareo ireo ka misy mpandeha 80 teran-tany Reunionnais 50 ny amin'ireo, izany hoe hiazo an'la Reunion zany ity sidina izay mampody ny teran-tany Frantsay miainga avy eto Madagasikara ity.
ity. Tsara manamarika satria dia milaza an'izany ny tompon'andraikitra fa tsy mitondra olona miverina aty Madagasikara io fiaramanidina tsara dia io. Eo am-piandrasana kosa ny fankatoavan'ny fitondrana malagasy ny sidina faharoa tokony hitondra ireo teratany frantsay anainga amin'ny 2020 ny volana Mey izao dia fiaramanidina ny kompania Air France no hitondra azy ireo miainga mivantana eny vato ka hiazo ny seranana Charles de Gaulle. Nanao karazana opération ny gendarmerie pirenena amin'ny hoe ahoana avy ny fepetra isan-karazany mivezivezy miditra ary mivoaka ny faritra Nalamanga. Tamin'ny androny 13 ny volana Mey lasa teo ny tena nahatsapana izany ary dia mivoaka ny antotanisa ankehitriny. Moto miisa 2,700 amin'ny 7,700 no savaina no tsy maintsy naverina amin'ny lalana saika izorany. Bisikileta miisa 7,700 amin'ireo 5,300 voasava no tsy maintsy naverin-dalana. Olona miisatra any amin'ny 2,700 tamin'ireo 3,203 no naverina rehefa tsy nanana antony mazava hivezivezeny. Fiara miisa 7 kosa no nigazana amin'ny resaka fourrière satria tratra nitondra olona antsokosoko. Ny sasany efa lany fetrandro ohatra amin'ny taratasy izay misy ny fiantohana, ny patanty, ny fanamarihana ara-teknika ny fiarany. Tsy nisy kosa ny olona no samborona araka ny fanamarihana nentin'ny gendarmerie pirenena. Ndaim-bava momba ny dian'ireo fianakaviana izay misy mpikambana 5 manao ny fiodinana any Madagasikara mitondra ny anaram-bositra hoe zoto ireo ary raha tsy misy ny fiovana dia ity andron'ny zoma ity dia hiainga avy eto Antananarivo ary hanohy ny diany any Mahajanga izy 5 mianaka. Vinavinaina ho tonga any Mahajanga ireto mpandeha an-tongotra niainga avy any Vangaindrano reto ary azo anantsiranana izy 5 mianaka fa ry aka ny zanany tao Vangaindrano no tanjona ary niainga avy any Antsiranana tonga tao Vangaindrano nandeha tongotra ihany koa ry zoto mivady aka ireto zanany ireto. Salama tsara daholo izy 5 mianaka ary vonona hanatanteraka ny fanamby izay ho tanterahana ry zareo ireo araka ny fanazavana nentiny omaly. Mifarana hatreo indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDGR dia isaorana isika rehetra tompo kilasy tompo vavy naharitra ny aino izany hatramin'ny farany. Seria leo be rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao. Miezaka foana koa moa zay mijery ny commentaire anareo ato dia miezaka mamaky ihany koa zay satria avy aminareo tsy afaka miditra mivantana moa fa dia atao amin'ny page-ny RDJ no afaka manoratra manao commentaire. Fa miarabanareo rehetra ny zavatra tiako marihana momba ny resaka fampianarana ity zao a tena tsara aloha raha ato io resaka fampianarana io satria lasa ohatra ny atao sorona zaza malagasy raha mahita izao fa efa miparitaka any anaty sekoly ny cas contact nefa raha matoto tsy taitra sady tsy te halala. Manao an'izay Larissa eo amin'le tiako foana hoe aritsindriko misy ity zavatra anankiray ity hoe maka aloha zany ny mpiasa ministera ny tiako tenenina fa tsy hoe minisitra rery maka ny toerany ray aman-dreny
ao amin'ny sarababem-bahoaka mihitsy de amin'izay angamba isika mahafantatra hoe ohatrohatr' izao kay ny ainan'ireo iaino kely ity zany misy zavatra anankiray tenentsika teto Clarisandra mandeha Francis nanindran'ny hoe zay olona ary mangataka ao izy somary niany izy hoe mangataka ho an'izay olona ilatsaka ho député, maire, président de la république rehetrarehetra zay ilatsaka ho fidiana mba andeha kely any ambanivohitra kely na miala eto Antananarivo fotsiny raha Antananarivo no atao ohatra Antananarivo miala kely fotsiny mba matory ny ray alina any amin'ireny ambanivohitra ireny de hitanao hoe tsisy jiro aloha izy voalohany indrindra faharoa matory amin'ny fahatelo zay hoaniny ao mety tsisy loka sy ny anao fa zay fiainan'ireo mihitsy aloha iaino de tsapanao amin'izay hoe ay ohatrohatr'izao kay ny ainan'le olona de io mantsy ny tiako hitaritana hoe na manapaka le izy hoe miara ato satria mampisalasala zao ny sasany misy mandefa de ny sasany tsy mandefa de miasa saina le olona tsy mandefa hoe ay ny zanako zany taraiky ny sasany efa misy manao fianarana ihany de nefa ny rehefa miarahana manapaka de hita hoe lasa miara manomboka zany le fampianarana miara-miato de miara manomboka izy avy eo indrindra mantsy le izy maninona zao ny fianarana amin'ny katolika maninona fianarana katolika tamatavy zao ny Tomasina zao nitsika farany teo hoe nanakatona ny nanajanona tsy nanakatona najanony aloha ny fampianarana ao amin'ny école katolika io zany naninona ny katolika no nandray an'izay fanapa-kevitra zay misy dikany zany zay zavatra zay raha ohatra apetrakitsika indray ary ndao ary atao hoe mandeha any zany tsy mitsahatra zany aloha ny fampianarana raha zay ny fanapa-kevitra mety ety ho raisin'ny ministera PIA zany de andeha ara zany ny fampianarana ho an'izay tsy nianatra aloha zany de fa tsy nianatra fa ho an'ny nianatra zany andeha ary ny examen officiel ahoana amin'izay ary ny fomba ikalifienan'le izy atao hoe arakaraky ny programa vita an'le nianatra nanao an'io ratrapazina nandritry ny confinement ve ny fanadinana ho atao sa isereferetsika amin'le mpianatra namita deuxième trimestre fotsiny ataoko hoe deuxième trimestre ao mety fe zay sa tsy mety sahoana fijeriny Larissa zay mety ka eo mantsy ny olana mety hoe mety tsy anaika raha ohatra indray ny ministra satria izy ny tompon'andraikitra voalohany ary maso mandidy de teny hoe non efa nareo fa tsy safidiny ianareo de tsy maintsy ny anay no arahana ka zao misy namana miteny hoe ny anareo amin'ny faritra misy corona ony no ajanona satria aty amin'izay zao 0 cas 0 cas fa atadidio fa tsy ny any misy 0 cas no mandidy ny resaka eo verina eo foana tsy mantsika Larissa zay zao de efa manomboka nge ny olana hoe ny any amin'ny province ve faritra angamba ny tiako teny na any amin'ny faritra tsy voakasiky n'le valana aretina ve zany dia ho alefa ihany ny zavatra rehetrarehetra tadidio nge nefa fa le zavatra rehetrarehetra mipoitra eto nge ho mifandray ary io fa nitenentsika teto foana mifandray amin'ny resaka social sy ny resaka ekonomia io ary ndao ary apetraka fotsiny ohatra tsotsotra hoe ohatrany somary raha mifijeriko an'izay commentaire zay mantsy ry Larissa de ohatrany hoe ataovy eo ny anareo fa aveloany anay mandeha ho azy aty foana dikan'izay matombo fanjakana nge nandray hoe mihiboka amin'ny faritra ohatr'izao mihidy ny faritra Nalamanga faritra Matsiatrambony faritra Atsinanana dikan'izay tsy azo ifaneraseranareo nareo avy any ivelan'ireo faritra telo reo ivelan'ireo faritra telo reo faritra telo voakasiky reo zany tsy azo idiranareo tsy azo ny ao fa tsy mahazo mivoaka raha teo dikan'izany tsisy mahaleo teny eto fampiankina dolo matona sina ministera izy amin'ny ministera tompon'andraikitra ny ireo mandidy fa miankina io nge ny etsotsika foana ministera hoe maninona raha mampitovy fomba fijery ary fomba fijery iarovana an'le aretina nge le izy nge iarovana an'le aretina fa tsy resaka hoe farita mizaka tenany ianao de zahay anao ny anay nareo naonao ny anareo tsy anange le izy firenena iray ihany mpitondra iray ihany
raha ihany président de la république raha vahoaka ny samihafa fa le olana angeo le olana angeo a tsy resaka tany amina hoe raha grevy oa io na resaka misy barazy tsaitsay ondao raha ohatra hoe raha tamin'ny 2002 regny hafa fa ity zavatra ity aretina engany hoe tsy ho tonga any amin'ny faritra re tsy paritaka zay nge mifaniriny tsy paritany io faniritsika fisoroana an'izay zavatra mamikotsy fa mamikotsy raha ihany ohatrohatr'izay le izy ry fomba fijery io a misamana fomba fijeriny de arakarak'izay zany nitaritana an'le zavatra misy moa mitarika makary atsimo misy mitarika mena varatra misy misitona midina misy misitona miakatra kera daholo zany fa le za zany mbola tsy manana fahatsara mba ndreto zay to milaity ka zao zany manay azy zao a any amin'ny faritry manandrena efa anteneko ty salama aby tompoko miarabantsika rehetra any amin'ny faritry manandrena rehefa misy olona miteny ka kabary ohatra napahy be maso tany ho any amin'ny 10 taona talohan'izao fotoana zao zany hoe mbola kely ahako zany efa maheriny 10 taona dikan'izany mbola kely zany ny fanahiano zany tantara zany hoe tagna tanàna tagny hoy ilay ramongah zay niresaka taminay tany Antoliara tam'izay de hozy le rangaha hoe tagna tanàna tagny misy olona mikabary ao ka miteny vao miambatrambatra na mandiso fitenenana anankiray de tonga de misy ray aman-dreny miteny ao agnatiny olona zay manatrika eo alavo de tonga ny tovolahy matanjaka mandray azy tonga de mitakla mianjera miala ny dikan'izany misolo pikabary hafa alavo atao zay alavo azy zany de sinona ka raha vao mandeha le resaka ato zany ka misy mianahana tsy miteny alavo miala amin'ny anarany miala volondray iny misy ala volom-bava raha vao mianahana mipiresaka ato de ka ny mahavoatsika dia ity kindindindina amity javatra ity eo ka zay mamaly an'le zavatra le ao anatin'le pitsy mamaly an'izay afatra ataon'le olona eo a na mamaky an'le satria fa zay ny fanarahana hoe vakina zao ary zay kena tonga le alavoa anakireta ato amitsika teto tonga mialataky any ka io alataky ka iverenako loha hevitra reo zay tamin'ny maraina teo samboroko ihany tsitritra eny hoe mipetraha eo amin'ny toeranay ray aman-dreny ry mpitondra fanjakana de izao ndray ary ipetraka eo amin'ny toeran'ny mpitondra fanjakana ndray zaho io mialatsiny tsy amin'ny ao anaty fitondram-panjakana ny tenako no iresako fa maha ray aman-dreny maka toerana mpitondra fanjakana izao raha ohatra ka isika no ministry ny mpampianarana am'izao fotoana zao de anjara n'lay ministra ny miteny hoe atreto de voatazona ny daty mpanadina mpanjakana rehetra tsy mbola afaka mandrosona inona mifanapahan-kevitra izy ny dikan'izany amiko ny fandraisako an'izany tsy midika izany fa izy ingizy ny oramatoa io rehefa tena tonga tokoa fa toy ny fandraisana fanapahan-kevitra rehetra miovy arakaraka ny Francis endrasanao tonga le tokoa fa tsy jerena ty aloha fanapahan-kevitra atreto aloha mbola tsy nisy ny fivoriana fanapahan-kevitra teo anivon'ilay ministera hoe ahoana ny ataotsika fa hatramin'izao daty zao de mbola ireo ny daty fa raha ny fahitantsika azy fahitako androany maraina zao mbola nahita ndray fa nanambara ny expert avy eo amin'ny OMS any andafy any zany fa io virus io coronavirus io de karazany zavatra tsy hiala intsony ho eo mandrak'izay izy io ho toy ny virus saisonnier isan-karazany zay miseho io fa tsy anjaratsika misadapta zany satria zay nefa fanambarana napetraka hoe ity coronavirus ity de isy foana ity foana io hoe hijanony eo foana io zany arakaraka ny vavi-potoana am'le virus ka alohany atongavana an'izany de foany le virus eto amitsika ka zany mandraisa fanapahan-kevitra tsy ny mpianatra ho any atao sorona tena marina lay atao hoe le hevitra zany hoe fitondram-panjakana ama fitondram-panjakana azy tokony efa misy zavatra anticipeny mialoha hoe rehefa zavatra ohatran'izao no mitranga mba efa misy fanapahan-kevitra efa omakomanina ihany ko mifanindran-dalana am'izay fa le olana mantsy lasa hoe raisy ny fanapahan-kevitra tsisy tsisy condition sine qua non le fanapahan-kevitra averiko eo amin'ilay loha hevitra isika ny rariny
ny marina ny rariny ny hitsy ny resantsika eto ary izay fanapahan-kevitra asa tsatsona lesy ry zany zao izay mitsinjony ho avy izay le hoe hitsiny mizotra mahitsy ianao ka tsy mijery ny lasa sy ny anketiny fotsiny fa mijery ny ho avy koa ao lay hitsiny ao fa raha mijery ny lasa sy ny anketiny fotsiny ao lay rariny ao raha mijery mivelatra mihitsy isika ao lay marina ny tompona andraikitra voalohany amin'ny antsoina hoe fitondram-panjakana raha ny fahalalako azy hatreto aloha dia mbola ny filoham-pirenena ihany ny filoham-pirenena izay tompona andraiky fanjakana zay aza tsy mahasaha mijery ny ao aoriana ny tapa-bolana fa isaky ny mandray fanapahan-kevitra izy dia ny tapa-bolana ihany no teneniny ny tapa-bolana ihany no teneniny zany hoe miova arakaraky ny tapa-bolana miseho zany ny fisehon'ny zavatra io ary za mino fa vao nanomboka ty tapa-bolana farany zay voateny teo ty dia efa nisy fanapahan-kevitra niainga niova ndray ao aminy ao zao mino zany fa mbola amin'ny lahady ariva zao voandrasana ray zao zay moa vera resaka fampianarana ty zao raha ohatra ka hoe isy fanapahan-kevitra ho tapahana ny membre gouvernementa rehetra ve mivory momba an'izay rehefa avy manolotra ny ministerany tsy maintsy aloha tsy maintsy raha vao zay ndray izy tsy maintsy ny ao anivon'ny ministera aloha zany tsy maintsy mivory aloha nareo moa tao anivon'ny ministera tao tsy maintsy mivory aloha ny ao miainga avy any amin'ny fanapahan-kevitra hoentin'ireo ray aman-dreny zay anisan'ny rantsa mangaika ngeza indrindra ao anivon'ny fampianarana dia ny ray aman-dreny eo ny mpianatra dia eo ny mpampianatra dia eo ny tale eo ny sekoly dia eo ny ministera mazava ho azy ireo rehetrarehetra ireo no andraisan'le ministera ny fanapahan-kevitra dia arosony eo anivon'ny conseil de gouvernement ary ny mpanapa-kevitra dia eo anivon'ny conseil de ministre ny conseil de ministre sy ny conseil de gouvernement moa dia mitovy ihany fa mitarika azy fotsiny ny samihafa ny ray ny lehibe ny gouvernement ny ray ny lehibe ny fitondram-panjakana mihitsy no mitarika an'le conseil de ministre dia ao no raisina fanapahan-kevitra ka noho izany zao zavatra miseho zao zany dia mbola tsy ho fantatsika ny ho ateraky ny rahampitso satria amin'ny lahady dia ho hitantsika indray hoe ahoana niseho fa raha ny fiakaran'ny korba hatreto dia tena mampisy courbature be mihitsy satria miakatra ny isan'ireo olona izay voany mitondra n'ity tsimokaretina ty raha fomba fijery ndray hoe raha zay ary le zavatra efa ny korba ndray nijerevantsika aloha ningatsika hoe korba io tsy courbature fa io korba io fiakaran'ny voan'ny coronavirus io tsy efa témoin anankiray ve izay zavatra zay hoe mety azo anajanonana eny tokoa ny valiny tena zay tokoa fa raha zany fitondram-panjakana tsy hiteny aho hoe ajanona zany ny fampianarana zany zao ka tsisy mihitsy ny examen ohatra sarotra be inona ny mahasarotra an'izany tena aleo maninona ny vazaha manao an'izany tsy sarotra ka ny vazaha efa hita taratra ny fahafatesan'ny olona be zato zay indrindra mantsy inona hoa le tanjona azafady Francis inona ny tanjona ny tanjona ve tsy niady amin'io sy anafoanan'io tsy zay ve ny tanjona ny azo ny zavatra tsotra ny araky ny teny Francis teo hoe hiaraka iaina amin'le corona tsika fa ny mahamaika ave aloha ny mpianatra ny tokony miditra ny mpiasa arany ao service minimum ny dika zany tiako tenenina dia zao fa maninona raha any amin'ny zavatra hafa aloha no ampidinina tsikelikely za aloha tsy miteny le mpianatra miditra aloha ny le resako teo tsy le mpianatra miditra fa le fitazonana ny daty ny mpanadinana any le mpianatra miditra le mpianatra miditra indray adevitra isaky ny établissement indray le izy zany ny tiako tenenina dia zao any amin'le secteur hafa ampidiro tsikelikely aleo raha zay ny tianareo atao ampidiro tsikelikely ny any amin'ny secteur mpianatra alefaso ny champions league mpianatra to farany zay zany le tiako tenenina le mpianatra fa tsy any amin'ny akizo any mahamaiky 12 juin le akizony ireo angeny andimby anao raha marary somaty areo dia ahoana le olana ange dia itsika mijery zavatra anaky roa angamba hoe voalohany ray aman-dreny mpianatra zany io sy ny ministera hoe mety ho année blanche ve taona fotsy ve fa na zany fomba fijery hoe maninona raha emotra tsy maninona mihitsy nge raha emotra efa nisy foana teto amin'ny firenena zany hoe fanemorana ny datim-panadinana aemotra tsisy resaka taona fotsy zany io fa emotra mandra-paha lefilefy satria tsika miteny hoe io za koa mahita an'izay hoe ohatran'ny tazo ihany angeo zany iverimberina fa mety efa malefy mety io defa eo io zay moka na le hoe ary nisy isy olo tena ny OMS anankitelo mpiasa tany Burundi ny roany Burundi fa tsy mifanetana amin'ny fepetra raisinay ny zavatra lazainareo ziziky tsy mety aminay le manapahaizana amerikanina kanadianina sy ny sinoa dia nilaza fa
raha ohatra ka tsy avela mihetsika mandritra ny 20 andro dia mety ny virus. Zany hoe tsy avela mihetsika io zany a dia tena hoe tena tsisy tsisy ninninona mihitsy mandritra 20 andro. Iza ny olombelona hahavita an'izay anefany na itsika zao na vita na itsika na vita izy ka na vita tany hoanina na vita 80 jours total tsisy mivoaka tsisy naninona ka ny antony dia satria ireo olona any an-dafy ireo dia manana lay antsoina hoe vata fampangatsiahana antsoina amin'ny fomba fiteny hoe frigo afaka mampiditra sakafo afaka mampiditra sakafo ao izy ka afaka mivelona am'izay hanina ao anatiny io ao mandritra ny vaninandro maromaro izy amin'ny raha malagasy no afaka hitahiry an'izay eny fa na ny any Chine le tsy olona manana an'izany daholo fa ny fanjakana ny azy no niezaka tadidio tsara ty sary ty fa nahita an'ity daholo tsika niezaka nanatitra sakafo isaky ny tokonana zany hoe misy mihetsika ihany zany tokonana ny azy ne le mihetsika miaraka amin'ny protection zavatoza mihitsy ka izay za zany mahita fa zany le hoe mbola tsy tovizany le firenena rehetra zany tsy mitovy ka tsika tsy ezakany tsy tovy any ka eo masy le zany hoe na le fanampiana omeny fanjakana io azy hita hoe ampy ny any an-dafy a mbola tavela lavitra tsika amin'ny resaka fampandrosoana tavela lavitra tsika eo amin'ny fariparitana tavela lavitra tsika amin'ny arabola tavela lavitra be dia be za tsy nitomany an'izany barona za tsy tomany an'izany hoe hitovy amin'ny zareo sy ny rehetra rehetra fa janony fotsiny mpianatra ny point c'est tout zay tsisy tena tsy zany le izy nafa hoe le virus iaraka ihany amin'io tsika tsy avitavita ny zareo maninona aloha ampiakaro ampidiry tsikelikely zay tianao ampidirinao mpiasa nitsetra fa ataovy any amin'ny farany ny mpianatra fifanjinjatsika teto tamin'ny alatsinainy hoe fa maninona ny mpiasa rehetra tsy mbola niditra ny asa daholo satria misy mbola tsy miasa raha mpiasa fa maninona ny mpianatra ny anatra ka misy asa tsy mandeha koa ne na ampidirina azy satria misy asa tsy ainga mihitsy misy asa zao ohatrany hoe tsy mety am'le toejava misy mihitsy le izy ny centre de matriculation zao a tsy mbola miasa mihitsy hatramin'izao ry zalahy ka hitanao le plaque-na immatriculation automobile iny mitondra virus iny miraikitra ao le virus grave be ndra vao voakitika dia mipetaka any anaty vava sy ny orona any tena allo ahoana allo ronono velona avy any Antsirabe crème marihatra tsara tsirom-boankazo hafakely miampy fahaiza-manao sy finiavana amin'ny fafampoanao hatrany izany rehetra izany no nentina namokarana ny yaourt double crème chocolat vaovao citron meringué, fraise banane, litchina vanille. Marihatra avo eny amin'ny yaourt rehetra. Ny tsirony koa miavaka ery. Hitanao n'aiza n'aiza. Yaourt double crème chocolat. Zany ka yaourt double crème. Chocolat, ny tsiro tena izy. Ny agence LCS dia mitady 10 superviseur terrain, 10 animatrice sy animateur terrain hiasa eto Antananarivo sy manodidina. Raha toa ka liana ianao dia afaka manatitra CV sy sary tapaka ety Ambodivona akaiky ny espace médical, immeuble gris, trano fitaratra. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny laharana 034 99 750 46 na ny 034 99 750 02. Ny agence LCS dia mitady 10 superviseur terrain, 10 animatrice sy animateur terrain hiasa eto Antananarivo sy manodidina. Raha toa ka liana ianao dia afaka manatitra CV sy sary tapaka ety Ambodivona akaiky ny espace médical, immeuble gris, trano fitaratra. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny laharana 034 99 750 46 na ny 034 99 750 02. Avec le bon lait frais d'Antirabé, l'onctuosité de la crème, le goût irrésistible des fruits, du savoir-faire, une bonne dose d'originalité et surtout de la gourmandise. Beaucoup de gourmandise. Nous avons créé pour vous les nouveaux yaourts double crème de chocolat. Citron meringué, fraise banane, litchi vanille. Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement crémeux et doublement savoureux. Tout près de chez vous. Yaourt double crème de chocolat. La crème des yaourts. Chocolat, le goût du vrai. Ho fanomezana fafampoanao mpanjifa dia misokatra ny maso Sipem Bank tsara lalàna eo akaiky ny Arébus 138.
Ahitanao ireo tolotra maro isan-karazany: petrabola, findramam-bola, fandraisam-bola avy any ivelany, RIA, Global Transfer sy ireo maro hafa. Ny milina mizara vola, DAB, dia misokatra tsy miato. SIPEM, ny bankintsika. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano. Rehefa mievina ianao na mikohaka dia tapenao amin'ny latitsandry ny vava sy ny orona. Dia atao fahazarana ny tsy mandrora na mandreoka amin'ny tany. Eo ihany koa ny hoe atao fahazarana ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Atao ihany koa ny elanelana 2 metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana ny tsy misikotra orona na mikosoka maso na koa mikosoka ny vava amin'ny tanana. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia antsoina larina tarby mamaipona 710 amby na 910. Mirary soa. Rivotra! Ilany zao izy suspense. Fakatry hoe misy miditra. Tsia. Mazo miteny. Tapany fa da izaka lasy teo aho. Da izaka lasy teo amizay aho. Atria zany aloha ny hevitra ny Rika milaza hoe aloha ampianarina aloha le mpianatra. Ny hevitry ny hafa miteny hoe aloha ampianarina. Ny hevitry tsy hoe aloha ampianarina ny mpianatra fa tazomy amin'io aloha ny datim-panadinana. Hita eo mandra-pahatonga ny zay mety ho fanapahan-kevitra ho avy manaraka eo mba hahafahana ohatra fotsiny zao zahay mampiana-janaka de miteny zay sao de variana milalao amin'ity confinement ty fanadinana ane efa akaiky fa vao nanomboka izy zany zao nanambarany tamin'ny fitoram-panjakana hoe manomboka izao dia hianatra amin'ny herinandro ambony io amin'ny daty zao ny mpianatra classe d'examen na mo classe d'examen daholy ary de nanomboka teo izy de fa taitaitra nalefa amizay ary nakany ampianarana tsy misy le fampianarana hoy ny ao fampianarana zareo fa aleo alefanay sy nandihy indray reny voalavo tao an-trano arakaraky ny ainona zay zavatra zay zany mampigoragora azy ka amiko aleo tazomina foana aloha datim-panadinana io mandra-pahatonga ny fanapahan-kevitra manaraka hoe bon noho ny toe-java-misy satria tena grave be izy ty tompo de voatery zahay nandray ny fanapahan-kevitra fa hahemotra na hofoanana mihitsy any fanadinana amin'ity taona ity ohatra zany zay fanapahan-kevitra mety ndraisy zay zareo manko miinsiste am'le examen le daty manino tazomy daty ho an'le faritra zay tsy nanao confinement tsy trato fa zay mihiboka oatra zany eny fa afaka fa mitoeran-kafany zao afaka mianatra ohatra hoe ny olona any Marivoine afaka mianatra any Maintrano classe d'examen ny classe d'examen ary ity nefa no zavatra misy ny eto amin'ny toerana confinena dia nianatra daholy zay nianatra fa zay tsy nianatra de tsy nianatra ohatrany anay zao tsy amin'ny sekoly zay anarany azy tsy nianatra zareo fa saingy kosa ary eto anararotako mba itenena ararotako mba tenenina zay saingy kosa nizara lesona sy fampiasana tamin'ny alalan'ny Facebook zareo de samy ny fampilazana reo ray aman-dreny hoe midiry nareo amin'ny page Facebook tsika toy izao ny anarany fa ao ny leson'ireo mpianatra ao ny exercice-n'ireo mpianatra de averenao aty an-tsekoly ireo rehefa vita iny fa nijaingijaingy ny ray aman-dreny nitondra n'lay exercice rehefa vita naterina tany nandeha ny famerenana voalohany nety le izy tonga teo famerenana faharoa tsy makaty ampianarana indray ianareo fa oka aloha mandra-pahatonga ny fanapahan-kevitra vaovao indray de tsy misy indray zany zao le izy sekoly miankina amin'ny finoana katolika nge zao mikatony izy tsy mampianatra an'ireo le mpianatra anao fanadinan'ireo inona moa manao fanadinana ary sekoly katolika daholo de alefan'izay le exercice de alefa ny lesona inona moa ny olana raha le fampianarana vita nandritrin'le fotoana nampatokany confinement ino anadinana an'le mpianatra inona olana tsy afahana zany zany hoe premier trimestre sy ny deuxième trimestre zay nidiran'ny confinement no entina anadinana ny mpianatra anaovana fanadinana ary azadinana nge fa rehefa manao fanadinana mpanjakany no fanadinana officiel ny classe de troisième sy nianatra zany hoe misy rappel ny matière rehetra natao nanomboka tamin'ny septembre ohatra ny eo amin'ny sekoly ianarana zanakay aloha de efa saika vitavita ny programme ampianarany efa saika vitavita daholo efa de efa manao fampiasan-tena izy inona ny révision manao famerenana izy zany am'izao nanomboka tam'izao telo volana farany zao de manao famerenana ny tokony ataonjareo manao famerenana de manao exercice manao fanazarantena manao fanazarantena izy
Inona ny entraînement? Fanazara tena. Ary ny exercice? Fanazara tena ihany. Tena tonga mba fanazara-tsaina kosa angamba le anankiray. Ny amo misy fety fanazara-tsaina izy fanorenana lalina fa ity ny fanamarina zany ary raha tokoeto aloha zany mba miteny amin'le mpampianatra ao amin'ny enaran'ilay zanako hoe tokony mba asianareo numéro telefona n'ilay mpampianatra eo mba ahafahan'ilay mpianatra miantso anareo mpampianatra satria ndraindray misy lesona anontanian'le zaza antena de mampatonga saina hoe maninona ty no zao fa maninona tsy zao ny zavatra tenenina amity fa maninona ny ty matematika zay moa matetika ny tena inona mahatonga atika ay diso le izy rehefa tena naverina diso kay le tao am'ilay exercice diso misy le fanomezana avy any le soratra aloha zany zao anankiray ny fois de mifangaro amin'ny x rehefa atao amin'ny machine kay le izy 1 fois 3 kay de lasa hoe 1x3 de ahoana ary ty fa inona mahatonga ty zavatra ty nefa le ankizy mbola classe de troisième le ankizy manao x akory fa manao x ka fa manao tsy mahazo mijery fotsiny zareo fa mbola tsy mahazo mijery fotsiny zareo fa manao x fa le izy zany rehefa tenenina eo zany misy hoe 2x le izy ay 2 moins x le izy moins x kely izy lasa misy moins x le moins tokony miala teo zany zavatra zany tokony antsonan'le mpampianatra sao de mba diso ty ry mpampianatra fa rehefa tena no amarina teo izy diso le izy asio numéro le mpampianatra eo am'ilay hafatra alefa avy any an-tsekoly mino fa angamba tsy de anelingelina le mpampianatra zany am'izao fotoanany confinement izao fa tsy de eno fotsiny any an-tranony any izy satria ny fitsarana an'le lesona koa le exercice amena azy amo efa mba zara fa misy azy am'izao satria najanona daholo any an-trano ndray le exercice vita satria zao ho an'ny mpianatra lehibehibe eo aloha zao de zavatra misy de zao raha le mpampianatra hitako satria zany raha zanaka mpampianatra de inona nataony zareo manana groupena Facebook ry zareo le sekoly dia mianatra eo ny mpianatra misy lera apetraka hoe am'ty lera ity no mianatra ianareo ary ohatra ny fotoana iny zay fa exercice menanareo de tsara ina eo ihany ko ary manome ny valiny ihany koa le mpampianatra mandritra ny fotoana iny zany hoe ao am'ilay sekoly anaran'le zanako aza mbola misy milaza ny ray aman-dreny sasany hoe zahay tsy nahita ny sasany teny hoe tsy voasokatray le PDF ataovy Word sasany teny hoe ataovy JPEG le izy fa tsy mety amiko le Word sasany noho izany voatery nandefa envoi karazany telo ilay mpandefa avy any de indro imopera fa mandefa azy sady PDF ty ny Word no JPEG de rehefa ho tsarainao am'izay le izy itsara ianao any amin'ny Word azonao tsaraina fa any amin'ny JPEG tsy azonao tsaraina mihitsy satria efa photo iny miaingy avy any raha ohatra ka amin'ny JPEG enao anome an'le izy an'le zanakao any tiako tenenina io raha ohatra ka Word le izy de mbola azonao kitihana amin'ny ordinateur hoe ty mba kitihako kely fa misy diso ty tokony moins ty lasa plus ty ity tokony ohatra fotsiny anankiray ny ho atsika zay mampianatra klasy de 7e ohatra ka rehefa manao ny appareil digestif ny omby na ny ruminant ny omby amin'ny ankapobeny ny omby misy osy koa ruminant ka ny rameva koa ruminant fa ohatra hoe ny lama iny voatifitra ny omby ohatra dia ny foto-tsakafon'ny omby omeny eo mihitsy iny ny foto-tsakafon'ny omby dia ny omby mba hananana fiompiana omby tsara dia tokony omena sakafo tsara izy omena rano omena bozaka omena vitamine tsy manino zany de omena provandy hoy ilay izy eo misoratra oya ye ozy izy namana toery maninona raha vela am'izao izay maty de izay votsabona satria eo aretiny eo foana na foana azy eo eto Madagasikara de mety misy ihany miverina tsara azon'izay olo zay eritreretiny zay eritrerin zay tsy maninona fa tsy tokony ho teneniny ety anaty Facebook sy ety amin'ny radio ny antony mahatonga satria zany le teny le teo hoe tsy hiala mihitsy virus petraka zay mahatonga anazy hitany hoe satria fa fanatanterahana an'io COVID-19 mandrapahatonga le vaccin zany de confinement ihany vaolana aloha zany tsy mianatra tsy miasa mbola tsy misy fanefitra mahomby mbola tsy tapitra le zavatra lazaiko teo mikasika an'le appareil digestif an'le omby teo ka mbola tsy tapitra mihitsy satria mba hananana omby fiompiana tsara dia omena ozy izy rano omena ozy izy vitamine omena bozaka omena provandy oya tsy omena provandy tompoko ny omby na inona filazantsika azy ny kisoa sy ny akoho no omena provandy sy ny zavatra ompiana hafa fa ny omby dia tsy omena provandy mihitsy fa raha omena zavatra de omeo zavatra hafa fanampiny any izy avy any amin'ireny mpivarotra provandy reny complément ny fiantsonany reny fa ny foto-tsakafon'ny omby de tsy voasolo ny provandy mihitsy na oviana fa dia complément no omena azy tsy maintsy bozaka ihany no hohanin'ny omby raha ohatra ka tsy misy bozaka maitso de omeo bozaka maina
iny izy satria mihinana mololo ny bozaka ny omby mihinana ny omby mena mololo inona koa moa reny filazan'le ny ensilage ohatrany tsy divisy manao zany foin ensilage menandreny ny omby zany menandreny zany fa tsy omena provandy mihitsy hiteny zany am'le zana hoa tsy masà satria raha hiteny zavatra feo izy mino fa diso tena diso fa ataovy provandy agny fala ho agny fa zay ny tiany marobe ny zavatra ohatrohatra zany amin'ny fampianarana zay atao ka hoy aho hoe asio numéro an'le mpampianatra eo zany any amin'ny sakafo nombony lesonry zareo provandy ho any misoratra ao e provandy ny misoratra ao am'le lesonao zay zavatra lavin'le lohanay mihitsy zay zavatra zay mafantatra tsara momba ny fiompiana hoe tsy omena provandy mihitsy ny omby fa ny kisoa sy ny akoho no omena provandy samy hafa koa moa ny provandy hoe provandy fanatavezana provandy fanapandana-todizana provandy fanaovana zao ty fanaovana hena ny omby nefa tsy misy an'izany fa omena complément na fanampy-tsakafo no omena azy zay misy vitamine misy zavatra hafa eo am'izay ary hijano ty coronavirus ty ary ho mandrakizay hoy ny fahitany pahita azy de hoy ilay olona hoe miteniteny foana izy hoe avelao am'izao ho sarotra ny andraisana fanapahan-kevitra zany aloha raha izy no mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpitantana hoe avelao am'izao ranga fa tokony misy any ny fepetraka fa io fepetra io no tokony fanarahantsika hoe inona kay ny fepetra mety amitsika ohatra zao ve zao misy atsika zao any zao confinement ny maraina dia adray tsy confinement ny maraina déconfinement ny maraina déconfinement ny maraina déconfinement ny fa tsy efficace ve hono le organique se tsy efficace ve zay ny antanina mandraso aloka ny organique sa tompoko tsy vaksiny averiko indimy ny angambany any tena zay tsy vaksiny tsy fiarovana mihitsy amin'ny aretina ny covid organique fa manamafy ny toe-batanao hahatohitra karazana aretina anisan'izany ny coronavirus zany hoe fortifiant ohatrandry vitamine C zany io ary androany avao naheno hoe kay ny beterave kay ny nangalana ny betadine ny betadine ke zavatra naraina tamin'ny beterave hitako misy betabeta ny zavatra zany izy betabeta zany mianatra hono ny sekoly katolika eto Antananarivo ny akamaroany fa ny any Tomasina ihany ny sekoly katolika tsy mianatra misy mandeha be de be ny sekoly katolika eto Antananarivo mianatra de be de be ny tsy mianatra eto Antananarivo fa ny any Tomasina zany fa satria zao ny sekoly katolika zay ianarany zanakay tsy mianatra ao amin'ny Saint-Michel zao tsy mianatra mikatona mihitsy ny Saint-Michel anika rehefa le hoe andeha anatitra an'izay le exercice avy nataon'le ankizy zay am'izay zany de naterina le tamin'ny voalohany de niraisiny fa rehefa anatitra ny faharoa am'izay de hoy izy hoe aza mbola terina ty ndray aloha fa mbola mamay be ny toetra raha fa aloha lamindamina kely aho de ho hitatsika eo ny tohiny ho hitatsika eo ny tohiny ale zalana hita tangornement amina salano amina toerana fakanakana volany tsy hitanao nga io andre fanambozanareo ampitany sena am'izao fotoana zao io zao lera zao ay filaharana vany ananany tsy haiko hoe ava izy iny maka inona izy so de makao amin'ny banky ny banky aty amin'ny côté any Sénat fa izy apitany Sénat satria tsy azo ilarina eo amin'ny Sénat milahatra any nanany tsy haiko fitangorona zany fa ity misy toerana anankiray ka any amin'ireny toerana reny atsy koa zao misy anankiray eo Antaninarenina eo avy any ambony any amin'ny côté opposé amin'ny ila mifampitazana amin'ny fanohitra amin'ny banky BOA de misy filaharana be mitangorongorona avy any ambany any mitodika makaiza zareo mizotra makany avy any amin'ny telema any le izy telema eo Antaninarenina telema any ialana tsiny fa izy tsy manao fandarana fa de tonona fa eo amin'ny telema io de mitsotsorika midina makany ambany any amin'ny ambasadiny France any le izy ary ity no misy zavatra anankiray efa le teneny hoe paradoxe fa ny eo amin'ny trano mpampiely baiboly zany tena toerana fitangorona makorel amin'ny alina le tramaraina eo reny mihitsy le mpivarotra fafinareta eo trano mpampiolo baiboly eo de na misy azy mandalo eo ngenareo amin'ny alina amin'ny arivariva na amin'ny alina ary ireny le vatra baiboly reny mihitsy nipetrakeo fa tsy le misy fanamariana ihany ny zavatra atao am'izay fa tsy midika kory zany isy inona sinona fa de zay natao hoe paradoxe paradoxal ty zavatra netiko any keo marainy ty manko ny tiako fehezina satria raha miteny
isika hoe mianatra ny an-trano ny zaza ny mpianatra ity voaresako hoe marina rary ny hitsy ny tia dia ao anatin'ny fandaharam-pianarana ny lakilasy famarana ny klasy terminal ankehitriny anatiny mihitsy ka ny mpianatra ny akamaroany zao mbola any izy satria manomana fanadinana eto Antananarivo voatenintsika teo hoe mianatra ny mpianatra any amin'ny sekoly rehetrarehetra any manomana fanadinana dia misy ve manontany anao le baba rehefa amiroa maraina ve mbola misy famerenana an'ity fandaharana ity eno le baba dia mba ray aman-dreny zay maheno an'izao ty zavatra resahana androany ity mifandray amin'ny taranja malagasy araka ny fandaharam-pianarana malagasy ny kasika ny marina ny rariny sy nitsy ka fezika izy io hoe ny tena raharaha be dia ny mikendry an'ilay rariny miady eo amin'ny rariny fiarovan'ny olona ny tenany manoloana ny tsoany ka misy ratsy ary misy rariny tsara efa miditra zay izao dia anaraka ny feon'ny la voix de 100 mètres maheno tsara hitahina Rasolojana mihitsy no miditra mivantana amintsika zao izay tale mpitatana any aty orinasa antsoina hoe RDJ ity mihaino anao zay tale salama daholo dia asa raha mare tsara aloha nareo amin'ny dimy ka miarabantsika rehetra mpieno dia miarabanareo amin'ny studio rehetra niditra kely mivantana koa moa zany ny tenako sady manandrana kely amin'ity raha manganareo ity izay rivotra mivantana sady eo ihany koa moa zany fampiresahana kely mahakasika ny RDJ satria RDJ nga mandeha anisan'ny orinasa koa tratra amin'izao coronavirus zao satria dia miatsaika tokoa any amin'ny resaka dokam-barotra sy ny fiainan'ny orinasa iray manontolo ty virus iainantsika ity misy kasibosy fa aza matahotra nareo fa atao ambadika ato fa manjary tsara ohatra ka mifindra amin'ny alalan'onja eka tia alarobia ety amin'izao fotoana zao fa sady metsena vidividy zahatra kely ety ihany koa amin'izao maraina zao any alarobia mitiana alarobia mifandray alarobia hafa mihitsy ianao verinao fa moramora ngay vatany atio zao izy hitanao tsara mihitsy ka ny zatra tena tiako resahana moa zany dia le hitanareo hoe mahakasika an'le fandaharana amin'ny akapobeany satria ngamany tsy izy vinantsika intsony fa raha samy ny eny dokam-barotritsika teo dia miena tokoa ny isan'ny dokam-barotra enitsika amin'ity onjam-peo mamitsika ity no izay fiantraikan'izay eto zany dia manetanareo orinasa rehetrarehetra satria izany tokoa moa ny alehako aty ananana aty zany mba hifampiresaka amin'ireo orinasa ihany koa mahakasika ny radio atsika dia miena ny dokam-barotra dia noho izany zavatra rehetra izany mandalo fotoana safotra ny orinasa zay moa izy raimbozy mandalo fotoana safotra kely ny orinasa amin'izao fotoana izao ka ny resaka ny fandaharana dia ny fandaharana amin'ny foaza ny rivotra ny cooltime master mix ary ny dark chart zay aloha zany zao ny fandaharana anisan'ny mbola tazomina satria misy ireo mpanohana izay isaorana lehibe amin'izany fanohanana izany fandaharana izany satria ireo no mamelona ny radio amin'izao fotoana izao na zany na tsy zany aza dia ny voatery somary nahanto kely ireo fandaharana rehetra fa isaorana ihany koa nefa n'ireo mpanentana izay amin'ny fitiavana lehibe no anohizan'ireo fandaharana na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra ary ny orinasa zany ka zay no tiako amafisina hoe ny fandaharana rivotra itony dia mbola anisan'ny fandaharana be mpieny tokoa zay moa zany mahatonga anahy niditra tanatin'ity fandaharana ity manokana mba ahafahana miresaka amin'ireo mpieno rehetra ny mahakasika ny zavatra vaovao izay natolotra ihany koa izay fahitantsika mivantana n'izao fandaharana izao dia ezaka ihany koa nataon'ireo teknisianina marobe nataon'ny FDJ mba ahafahantsika mba mahita mivantana ihany koa hoe manahoana zany ambiance zany radio foana le izy fa radiovision moa zany fomba filaza azy tsy télévision akory fa radiovision izay mandeha amin'ny réseaux sociaux YouTube sy Facebook ka izy ity nandramana mandritra ny herinandro iray manontolo ity ary tsy hoe izy foana le izy isan'andro fa amin'ny herinandro ity zany misy foana mandritra ny herinandro ity amin'ny herinandro ambony dia ho apetraka eo amin'ny groupe rivotra izay groupe official ny fandaharana ny safidy avy aminareo mpakafy hoe andro inona amin'ny herinandro iny no tianareo hivantana nyity rivotra ity amin'ny alalan'ny Facebook sy YouTube zany rehetra zany moa dia mba ahafahantsika tsirairay avy mba ao anatin'le fandaharana foana
asa mbo mare tsara ve nareo ohatrany tsisy haingo tsony mandre tsara mihitsy zay mivantana be dia izay le zatra tiako ambara zany hoe mahafinaritra le izy mbola misy araky ny hitanareo olana kely ara-teknika na za manokana raha zao somary sahirana kely ny connexion kavaty amiko fa zay manentana antsika mba hanaraka an'ity fandarana ity dia ny fandarana rivotra zany manomboka amin'ny herinandro zany anareo no misafidy andro inona ny tianareo hivantana ny fandarana nametrahana n'izy ity koa tsinona dia ho an'ireo mpanentana izay mety tsy afaka hiakatra any amin'ny toeram-piasana fa any an-tranony no anentana dia mba havana zareo miditra mivantana sy mihaino rehetrarehetra toy ny eo amin'ny studio ihany monsieur Soljonina oui mihainanao parole ny mpakafy zany dia miteny hoe asio télé mihitsy rangahy izy ity fa be dia be no mitaraina hoe nareo dia ataonareo misy dia ataonareo tsisy le izy ny télévision fa anisan'ny vina anankiray napetraky ny orinasa nanomboka tamin'ny famoronana tamin'ny 2003 raha tsy nisy an'ity coronavirus ity raha ny paikapaika ny tokony zatra ny tranga teo dia tokony nanomboka tamin'ny faraparan'ity taona ity no nanomboka nisy zany zavatra izany kanefa noho izao zavatra izao moa zany dia mbola miato kely tsy hoe lafa ho an'ny tanina ihany hoe manahoana ny toy an'izay zavatra izay satria mifandray bebe koa amin'ny resaka TNT no efa azo lazaina hoe nahazoantsika fahafahana manao an'izay zavatra izay makasitraka tompoko ho an'ny ririksa izay manohatra hoe aza tapahana fivoarana tsy tapahantsika mihitsy izy fa matoa tsisy ohatra ny fandarana rivotra androany mivantana dia isy indray fandarana mifoaza ohatra isy indray fandarana kolotema miaraka amin'ilay maditra io dia zay le zavatra tomponasy tompoko vavy efa mazava zany teny tompony orinasa izany fa dia mety hiala zany aho raha zao ditrako zao no mitoy mety tsy aharitra to amin'ity orinasa ity tsony aho efa dia maherezy adaolo dia misaotratsika rehetra mbola ty sy makafy an'ity onjapeo atsika ity sotratsika soratsika tahina Soljon zay mazava le sady tale général no tale mpanorona an'ity radio RDJ ity mitondra zay fanampanazavana zay mikasika ny fidirana mivantana eto mbola isany koa moa ny namana izay tondra ny fanazavana fanampanazavana mikasika ny ty antsoina hoe radio vision ity rehefa avy eo fa dia ho hitatsika eo aloha fa mbola toizatsika ihany loha hevitra sy zay zavatra hafa coronavirus ohatra nalaky vita ny resaka 13 mai lama ororotany vita daholo zany vita tapitra vita ka alefa sy zavatra resaka rariny sitsiny somarina rariny sitsiny ty zany zao loha hevitra sabotsy zany mamerina ihany aho zany hoe azo enoina ny fandarana rivotra rehefa isa maraina amin'ny roa izay le nisehon'io malina iny dia eno rehefa maraina amin'ny roa ka hatramin'ny efatra na hatramin'ny telo sasany eo eo fa manamafy ny zavatra andresana teo aho satria mihatra amin'ny fiainam-pirenena ny rariny sy ny marina sy ny hitsiny fa tsy hoe fandaram-pianarany lakilasy fa maranana fotsiny ka indreto misy oam-pitenenana vitsivitsy na oabolana tany saiko tezitra alohan'ny rariny ka tsy misy hasiana ny hitsiny tezitra alohan'ny rariny ka tsy misy hasiana ny hitsiny coronavirus hitsiny faharoa ny hazo ny tany rino ny tsara tsy mailesy ny lahy isany ny hazo no matin'ny hitsiny raha ny olombelona voan'ny fahatsorany ny marina toy ny trondro vaventy ka tsy hita raha tsy any amin'ny parole any amin'ny poissonnerie any amin'ny ranolalina any amin'ny ranolalina ny marina toy ny trondro vaventy ka tsy hita raha tsy any amin'ny ranolalina fahatelo faefatra fisaka ny rariny ka sary tadiavina raha be ny mitady an'io rariny io ary farany ny marina toy ny vato lava sorona ka izay ametrahana azy marina avokoa midika zay fa ity fikarohana ny rariny ity ny tena manahirana be satria samy mandrirotra ho manana azy daholo na iza arakaraka ny tombontsoa arovany arakaraka ny toerana tsy tia ny ialana ary indraindray fisaka ny rariny ka eo ny marina azo avy amin'ny ny rariny azo avy amin'ny afetsena tsara io fa tsy le afetseny ratsy tsy tenenana ratsy am'izay ka raha ao amin'ny fahazonana ny rariny tsy mety no nahazonaon'le izy dia zay no antsoina amin'ny teny malagasy manambara manao hoe bien malaky ne profite jamais angonina makarakara very fiteny vanaraiky zany malaka zany
ka raha ny rariny tadiavinao amin'ny fomba tsy mety tsy mifanaraka amin'ny lalàna tsy mifanaraka amin'izay rafitra iombonany daholobe apetrao re aloha kanefa koa ny rariny tsy ety mandefitra de mbola mitory zany rehetrarehetra ohatra mifanohitram-barako zany no hoe raha be ny mikaroko an'io ary raha ny amin'ny fitsarana isika de maheno le hoe mahazo ny rariny le resaka rariny zay satria misy idirany foana ihany le fanampiana satria ny fotoana-panjakana mame le fanampiana tena mety sy ohatra raisinao zay le fanampiana zany teo aloha teo zay natao hoe ho an'ireo olona sahirana fotsiny tamin'ny voalohany fa akehitriny zany de mahazo daholo ny malagasy rehetra mahazo le fanampiana daholo le fanampiana avy ny mpamo raha ohatra mbola tsy novahana zany hoe raha ohatra tsy namena fanampiana isa tokantrano zany de tsy rariny zany le fanampiana satria lasa misy sokajin'olona mahazo le izy ka am'izao fotoana zao misokajin'olona tsy sahirana akory hoe mahazo daholo zany zao ny zava-misy zany hoe raha novan'ny fanjakana la izy hoe mahazo daholo na izy na izy de fa rariny zay fa raha mbola tsy novan'ny fanjakana fa mbola nitazominy le hoe zay sahirana ihany nomena miaina tsy rariny ingy zany de ny olona makamaka zavatra iny mbola tsy sahirana akory izy moa tsy sahirana fa le hoe le olona tena mitrongo voahomana sahirana ara-tsaranga ambany nanorina asa mila mitrongo voahomany mila le rariny saray am'zany le rariny zany zao ny zava-misy dia mahazo an'le fanampiana daholo ka etany tsika rehetra makany amin'ny fokotany ny fokotany mandray le anarana de mandefa an'le izy any amin'ny tompony raikitra eo ambony zany ny commune de misy tikeo zaraina ho an'ny izy tokantrano ny fizarana le izy raha etsy amin'ny fokotany anankiray akaikely eto zao 67 dia misy fanampiana mahazo zany ao satria be de be zany olona menimenina hoe tsy rariny le izy satria izahay tsy mahazo nefa izay ihany koa nefa anisan'le mitrongo voahomana ao anatin'ny fokotany anankiray mahazo an'le fanampiana le fanampiana omenao le fanampiana vary menaka de mahazo an'lay siramamy mahazo an'lay raha iny aloha de le hoe vatsy tsinjo misy le sandam-bola omena ihany koa zany ao anatin'le izy isaky ny fokotany mahazo daholo zany zao ny olona rehetra ve mahazo daholo mahazo daholo ka eo amin'ny fandaminana ny olona zay olona fa tsy rariny satria misy olona vetivety de mahazo misy olona elaela vao mahazo kanefa rehefa tena jerena le fandaminana ao ny fomba fiasa ihany koa aty amin'ny tompony raikitra ty ambony de misy fandaminana hoe ny fokotany anankiray raha misy secteur anaky 5 ao anatiny etrrehetra zany secteur 5 ao anaty zany fa be de be zany raha secteur anaky 5 zany ao anatiny fokotany anankiray de mandeha sy folofolo zay Ny agence LCS dia mitady 10 superviseur terrain 10 animatrice sy animateur terrain hiasa eto Antananarivo sy manodidina. Raha toka liana ianao dia afaka manatitra CV sy saritapaka ety Ambodivona akaikin'ny espace médical immeuble gris trano fitaratra. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny laharany 034 99 750 46 na ny 034 99 750 02. Ay, efa rakitra ny bary akely. Ye, aingana fa vao manomboka mihitsy. Allô, efa mijery Vegas vendry. Efa midimy latsaka folo zao. Ina kia, alo milay le bary akely iveriko fa ho andeha be le resaka fo. Tany efa niteny andry. Ary efa nahita tafindry. Ahoana fijerindry azy? La isaky ny amin'ny enina latsaka fateliny ariva ve? Wayo, tena tiako be ry kiala. Mampatsiarotsiaro ny fahatanorantsika mihitsy. Se, avelako aloha ndry fa andao hijery film amin'ny Vegas. Tantara gasy mitohy zato isan-jato. Ay, efa rakitra ny bary akely. Ye, aingana fa vao manomboka mihitsy. Allô, efa mijery Vegas vendry. Efa midimy latsaka folo zao. Ina kia, alo milay le bary akely iveriko fa ho andeha be le resaka fo. Tany efa niteny andry. Ary efa nahita tafindry. Ahoana fijerindry azy? La isaky ny amin'ny enina latsaka fateliny ariva ve? Wayo, tena tiako be ry kiala. Mampatsiarotsiaro ny fahatanorantsika mihitsy. Se, avelako aloha ndry fa andao hijery film amin'ny Vegas. Tantara gasy mitohy zato isan-jato. Ay, efa rakitra ny bary akely. Ye, aingana fa vao manomboka mihitsy. Allô, efa mijery Vegas vendry. Efa midimy latsaka folo zao. Ina kia, alo milay le bary akely iveriko fa ho andeha be le resaka fo. Tany efa niteny
ny andry ary efa nahita tafindry ahoana fijerindry azy lay isaky ny amin'ny enina latsaka fatelony ariva ve waio tena tiako berikala mampatsiarotsiaro ny fahatanorantsika mihitsy se avelako aloha ndry fa andao hijery film amin'ny Vegasy tantara gasy mitohy zato isan-jato. Ny agence LCS dia mitady 5 superviseur terrain, 10 animatrice sy animateur terrain hiasa eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha toa ka liana ianao dia afaka manatitra ny CV sy sary tapaka ety Ambodivona akaiky ny espace médical, immeuble gris, trano fitaratra. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny laharana 034 99 750 46 na ny 034 99 750 02. RDJ am Siv Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Inona ny zavatra ampiasanareo teo hoe satria resaka confinement rehefa avy eo le fanampiana le izy zany de eo zany manle fokotanina karaha 67 de misy fandaminana le izy hoe 10 isan'andro no mahazo an'le izy nefa raha mijery an'le am'le fokotany eo fotsiny le izy io moa alaina izy le 10 isan'andro io mahazo an'le izy aiza makany amin'ny fokotany aloha manamarina an'le taratasy mahaponina fokotany anao mahaponina fokotany anao dia avy eo anao alefa ndrareo any amin'ny commune de avy eo anao mahazo ticket zay anao de avy eo ny ticket iny no misy an'le kody sy le angalanao le vola zany hoe aiza ny angalana an'le vola iny fandaminana any amin'jareo any iny any ambony any ka izay monko le hoe misy le rariny sy tsy rariny teo satria be de be ny olona menimena ka izy no maka le vola rehefa avy eo ianao sa azon'olo lafa alaina le izy rehefa mahazo le kody anao enao no maka anazy miaraka amin'ny karapanondro miaraka amin'ny karapanondronao miaraka amin'ny karapanondronao satria ny anaranao sy misoratra amin'ny anaranao le izy fa tsy misoratra amin'ny anaran'olo hafa zay zany le fomba fangalana misy fanontaniana tsy azoko zany tsy voavalinao zany le fanontaniako teo zany zao tsy voavalinao zany le fanontaniako teo zany raha zany fa toy izy laingano razainao de zay zany le fandaminana am'le fokotany le maka an'le fanampiana zany ho an'le fokotany le satria be de be nanontany hoe ahoana marina izy de zay zany no fanamarina ho an'ny 100 hectares atsimo makasika an'izay fanampiana izay ka ity fihibohana izay iainantsika zao ty de mahatonga saina ihany le izy io ny antony de zao raha araka n'izay faminaniana zay nataon'lay expert avy eo anivony OMS zay olona efa nandalindalina ny atao hoe fihanaka na virus hatramin'izay nisihany tsy ny coronavirus ihany fa na io virus efa nisy teo alohan'izay satria efa ny coronavirus ity mantsy le antsoina hoe covid-19 fa ny coronavirus efa nisy foana de ozy izy zareo hoe mety raha izao fandehanjavatra zao tsy ho afaka mihitsy ity coronavirus covid-19 ity fa hijanona eto amitsika mandrakizay de aleo mitady hevitra tsika mba hafahana miara-miaina amin'io mety ho lasa karazany rony antsoina hoe gripa isan-taona irony izy itony gripa saisonnière zany hoe isaky ny tonga ny vanim-potoana anankiray de mipotra foana indray izy ny atsika moa zany zao ny peste de lasa saisonnière tsiady mihitsy ve zany raha izany miady fa tsy hita le fikahedina aminy fa misy ny vaccine antigripa misy ny vaccine antigripa misy fa saingy tsy mahafoana ny gripa akory izany ny antony voalohany indrindra lafo aloha le izy faharoa mila atao isan-taona ka le gripa le vaccine antigripa fa tsy hoe manao vaccine antigripa ianao zao de ho afaka voaro iny mandritra ny 10 taona satria tsy ina ny antony de rehefa manao vaccine ianao de vita le vaccinenao de ho an'le vanim-potoana iny ihany le izy fa avy eo zany le ho an'ny vaccine antigripa zay fa vaccine hafa miaro arakaraka le vaccine misy karazany satria misy mahatonga na vaccine na gripa le atao matetika ohatr'izay ny malaky manao mutation izy miova endrika ilay gripa io izany ity zavatra ity satria efa misy miteny mantsy hoe maninona ary ny any andafy any be da be ny olona matin'ity coronavirus ity ka maninona tsy be da be loatra aty amintsika ka le izy vita sinoa tsinona ka le ratsiratsy no alefa makaty satria le première qualité alefa any Europe any de rehefa tsy milay loatra no makaty rehefa zany foana ny zavatra vita sinoa e ary mety anao ino ma X-Pro plus zareo na izao no mitohy ka le fihibohana izay atao ho fanefitra ataontsika hoe fiarovana amin'ity fihanaka ty aretiny ity zany de mahita tenako fa
tsy voaraka antsakany sy andavany raha mbola atao hoe fihiboana zao iainantsika zao tsy voaraka fa rehefa atao izy io de ataovy manara-penitra mihitsy ataovy hoe tena rehefa mihiboka de tena tsy akivoaka ny trano mihitsy ranga de tena ataovy toy natombohan'ny tany Fransa reny Fransa ihany moa no resina ohatra matetika hoe rehefa mivoaka ianao de mila taratasy avy any amin'ny fokotany mihitsy ny antom-pivoahanao hoe nanina fa raha ohatra ka tsy zay de mandoa onitra mandoa lamandy be mihitsy aty amintsika mety hoe tsy lamandy be le fa mety hoe mandoa 10,000 ariary fa enja zany 10,000 ariary zany raha ohatra ka tratran'zany ianao ny fepetra fandraisana an'le vola napetrao manokana mba tsy hisihany komberaka isan-karazany ray fa raha mbola ohatran'zao ataotsika zao io antsoina hoe fihibohana na confinement io tsy aomby io tompoko miparitaka ihany io aretin'io io vao nanomboka mihitsy fihibohana io de fa hoy zahay le niakiraty foana tamin'ny fotoanandro reny tsisy fibohana zany eto tsisy manaja le fibohana zany eto satria ny antony de izao lay herinandro voalohany iny lay efatrandro voalohany iny any nasisika de avy eo am'izay lasa negoragora nesanajaina tsy le izy fa eo zany le hoe le fandraisany le fanapa-kevitra apetraky ny fitondram-panjakana mihitsy ngamba ny tsy ampy no tsy mipetraka eo ihany ko aza diny fa misy tantara foana koa ny antony mahatonga an'io resaka tsy fanarahan-dalàna io misy tantarany daholo io satria raha nijery nge tsika tantarany ny grevy ny grevy nge anisan'ny tarika tsy fanarahan-dalàna mahatonga an'io tsy mara-dalàna nge nohony tsy resaka reny grevy mitranga reny no fisin'zay mihitsy no mahatonga ny tsy fanaran-dalàna zay iainantsika zao io ka aminy zany lasa zao izatra iainantsika zao io efa tarazo ny ainana tany aloha io ny grevy rehetrarehetra teto natonga atsika ho indiscipliné daholo ka eo zany saratra ny ampanarana lalàna atsika tsika ary vo ampanarana lalàna kely vo sarotsarota manao jadona ka any zany mahasatra le izy ka raha apiatra lalàna mafy be eto ianao de tsy maintsy hipetraka hoe manao jadona nareo mpitondra fanjakana manao zao nareo mpitondra fanjakana ka ho sarotra ny fampiarana zany misy ny olona izay mahita sy mahatsapa ary hoe tsy maintsy anaraka ny lalàna satria ny izaka lasy teo iaho fatany hoe ina no mahatonga le fanaran'le lalàna satria mahazo tombony izy am'le fiparitahan'le tsy fiparitahan'le zakaiky lasy teo am'zay alova vitaiko de mahazo tombony izy am'le satria tsy miparitaka zany le izy fa misy karazany olona zay ho sarotra da izaka lasy teo iaho ho sarotra ho an'ireo karazana olona zay anaraka an'izay lalàna izay satria izy no taizana tao anatina rivolatra da zakaiky lasy teo am'zay tena sarotra hono ny fanapa-kevitra fandraisana fanapa-kevitra am'izao fa zay raisina misy tsiny avokoa resaka aretina izy ty fiparitahana aretina mora miparitaka izy ty ary rehefa napetraka hoe ireto avy ireo fihetsika tokony hatao ohatrany adinodino nge zao le hoe mikohaka amin'ny lantotrandry ohatrany efa tsy de misy resaka loatra intsony fa tany ambolohany tany rehefa mikohaka de ataovy amin'ny lantotrandry atao anatiny fa lasa any ho any am'le masika daholo ndray zao no ifantohan'lay fiarovana fa zany eo ihany fa lay fihibohana de azo atao raha ohatrany hoe tena hoe lara-pahamehana tokoa mbola vitsy ireo olona voatily ireo mbola vitsy ireo olona voapirofo fa mitondra ny otrika aretina ireo mbola 200 mahery izy zao ny voapirofo fa mitondra le otrika aretina fa tsy mbola hoe marary ary mbola vitsy ny isan'ny marary ndana maniraka olona sosikevitra ny aty maniraha olona na ireo olona aveo anivon'ny ministera fitsarana na io dokotera na io olona aveo anivon'ny ministera fiarovam-pirenena miaramila mandeha mitady an'izay olona ny fandray tamin'ireo olona efa voapirofo fa marary mitondra an'ilay otrika aretin'ireo na marary na tsy marary reo olona reo de antanina tsirairay reo olona reo rehefa voapirofo hoe enao sero positif taizy ny ray anao taizy ny marina zao de lazao daholo zay toerana andehananao rehetrarehetra na taizy le test le hoe taizy ny ray anao iza no nividiananao zavatra taizy rehefa fantatra ireo de confinena ireo olona ireo ianareo tompoko nataovy confinement total na quarantaine zay fomba filà zany ny quarantaine misy nisy anova hoe 14 de tezitra hoe efa polo andro niny atomboa le quarantaine fa efa quarantaine l'izy na 14 jours azy de atao aiboka ireo olona reo hoe nareo tompoko mampatahotahotra mampanahy sao dia ny fandrano le otrika retika satria ny fandraindray tamin'reto olona reto de atokana toerana aiza
atokana toerana amina io ndray tadiavana satria be de be nge ny olona zay tonga avy any ivelany lay nitondra le hoe cas importé natokana hôtely de ny fitondram-panjakana no miantoka anazy ao ianareo de mihiboka ao tsy mivoaboaka efa quarantaine ndray izy raha vao zay tsy mivoaboaka ianareo fa de ao de rehefa avy eo am'izay anontanina rehefa fantatra hoe aiza le taizany nandehanana zay vao anontanina hoe iza ny olona ny fandray taminareo ka mety findrany ohatran'izay ne ny ataony zareo am'izao fa tsy ampy le izy de ireo olona reo tokony tonga de confinena tanteraka minitsy am'izay ao nareo mikatonao fa raha ohatra ka fantatra zay tsy hisy olona ka contact hafa tsika manko zao mbola stade 1 fa rehefa tonga am'le stade 3 zay marary grave ihany no makany amin'ny hôpitaly fa na ohatra ianao mikokoka ka misy an'le symptôme mijanonao an-trano de mihiboka ao an-trano ao ianao zany hoe eto amitsika moa resanareo maly hevitra ray no izy menakavy zany hoe tsy maintsy hovo izy menakavy fa rehefa tonga amina stade 3 moa 3 de zay ny atao na ohatra hoe ifantatra zao hoe voan'ny coronavirus ianao de ao an-trano ihany maka hevitra ray ianao ny antony mahatonga an'io ny antony mahatonga an'io tsy firaina io ihany koa de zao ny serasera tsy firarahana ny serasera zay hoentin'ny mpitondra fanjakana no misy lesoka ministranay zany kenao mitsika tiako resahana am'zany ane kenao le serasera mihitsy no misy lesoka ao alaresy inona serasera misy lesoka eo am'ilay fampiarana ny lalàna de fa misy olana be anankiray ny fanazavana teny ny fanaovana rattrapage na fanapaha-kevitra anankiray ny teny diso anankiray de ratrapeny rehefa avy eo ny zavatra teny antena anankiray ka misy tsy mety de ratrapena indray iny rehefa avy eo lasa zay foana zany izy ka anika io olona io zany lasa manomboka leo an'le izy am'izay lasa manomboka tsy mirarahan'le izy satria enao enitsika ve de afaka heritritra hoe misy olona de heritretinao hoe ty olo ty de tsy mino hoe tsisy zany coronavirus io fa resaka ka atao fotsiny io resaka miakabeazany olo aloha de mino hoe misy le izy fa io tsy mivaky loha fa misy karazana olona zay manomboka tsy mirarahan'le izy tsony satria le serasera hoentina ao anatin'le izy no io zao ny vaovao farany zao miainga avy any enamotana zao eo namotana vahoaka be tsy misy manao kasibosy le zay be da be tsy manao kasibosy eo anamotana nefa misy polisy ao le ina ny tsy andraisana fanapaha-kevitra le polisy ka zay tidina kasibosy kosa izy rakoty teny telo minitra tsy maheno io zany fa efa tapahako mety ny constat no atao matetika ny fanapaha-kevitra raha ny mahazatra atsika eto Madagasikara zany de hoe misy teny midina raha ny hatramin'izao aloha raha vao misy mandray inisiativa ty ambanimbany aty na mety na tsy mety de tahaka ny voapehety foana fa satria hoe tsy zay no fepetra eo zany ny aporisihana an'le hoe manaova dinika lehibe kokoa raha ny sary hita omaly teny Anosy-be ny hita Androany eny Namotana ny hita tamin'ny herinandro teny Alarobia de mipetraka le constat aloha voalohany indrindra hoe na iandaroka olona na nidy olona ao anaty gymnase na matotra olona hotaritina na mafalalana hoa ny constat social sy sociolojika de afaka ilazana fa tsy hisy confinement total eto Antananarivo anarana hafa no tokony ampiasaina fa tsy confinement de eo am'izay zany no mifanome ny zavatra hoe manana am'izay raha ilaina ny tena fitandremana 100% tsy taran'ny aretina zay le constaté heniko zay presque scientifique zay constatako zay azonareo tsy mampanina navina misy mirarana tsy misy mirara constat scientifique zay amin'ny fandiniana sociolojika sy social tsy hisy confinement total eto Antananarivo noho izany fepetra hafa en parallèle no raisina satria rehefa ohatra ka dinihana ny resaka fampianarana zao teny midina ny resaka hoe miditra mpianatra ny teny miakatra misy miteny hoe aza ampianarina ny fandinika zany ka idinika io efa nirosona kaizy ny denelma sy ny demetma zao tamin'ny maly anisan'ny mampitsetra satria misy ny havanay zao mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina misy havanay manana sekoly tsy miankina mipetraka eo amin'ny toerany sarotra ihany satria ny anazy ny mpianatra miditra ny azy mety amin'ny resaka ekolazy ndray aman-dreny sy mpianatra koa moa manahirana amin'ny ekolazy akoatra sy nefa natazonina azy ny daty fanadinana dondrodondrona ny ankizy atao aorianan'izay dondrodondrona ny ankizy de miombona kevitra amin'ny 519 hoe
dondrodondrona ny ankizy ka rovina izy no hanomboka mba hiverina sao dia hoe alefa le izy dia lasa dondrodondrona le diplôme. Ny zanako zao no anisan'ny fampiteniteny foana le rompiaramianatra hoe elange baccalauréat 2012 azonareo tiako tenena amin'izany. Dia ny resaka composta riavana efa namena teto ny hevitra. Ny composta zany dia zao anaovana azy na daba na lavaka na soa apetraka ny ravina lena eo amin'ny 10 centimetatra eo, dia apetraka ny ravina maina eo 10 centimetatra eo, dia apetraka ny zezika tainomby mitovy avo amin'izay. Dia raha ohatra ka jerenao dia tondrahanao rano mitovy abetsaka amin'izay isaky ny 3 andro na 4 andro io compostanao io. Dia rehefa afaka 2 volana io azonao ampiasaina. Afaka tapa-bolana dia tsy foy ao ny tananao ka raha mamay efa mety izay. Zay mifanteny goty avy ety amin'izay misy azy anareo. Makasitraka goty fanamariana ihany aloha mikasika an'le olona tsy manao masika. Tena tsy haiko hoe atraiza aloha zany ny fandraisana an'ilay fanapahan-kevitra zay ny fanarahana fa ho atao dia ny fanomezana sazy indrindrindra fa ny sazy moa le fanlazaina tamin'ny farany teo lazain'ny filoham-pirenena hoe manao asa anterivozonao fanasoavam-bahoaka. Inona moa zany ny travaux d'intérêt général tsy zany tombotsoam-bahoaka zany zay olona tratra tsy manao cache-bouche. Ary nefa amin'izao fotoana izao dia voalaza fa dia misy olona be dia be tsy manao cache-bouche eo anamotana eo zao. Misy polisy eo amin'io toerana io tsy mampaninina amin'ilay olona mihitsy ilay izy ary na le polisy koa zany efa goragora mialatsiny tompo goragora hatramin'ilay polisy koa zany zao. Ka dia inona zany no antony mahatonga zay fanapahan-kevitra zay foana hoe amin'ny voalohany izy taitabombona dia rehefa avy eo ohatrany tsisy dikany am'izay. Zany mahatonga ny olo io lasa tsy mindendana am-boalohany fotsiny. Zany mahatonga le olo lasa tsy ianao mieritreritra hoe misy olona zay tretanao hoe mino izy lasa tsy minto satria ny antony le zavatra hita mihitsy ny mahatonga azy an'izay hoe tsy azo atao mamory vahoaka nefany misy famorina kely ihany atao io satria anomezana an'le zavatra. Ka zay manko ny sarotra ao anatin'le izy hoe ahoana ny fomba ampiarana an'le izy, ahoana le fotoana-batsakana hoe vonona iaino ny hevitry ny olona, vonona ve zareo rehetrarehetra ireo andeha anontany an'ireo le hoe olona tsy tiako moa le miteny le fiteny zalahy hoe olona toteny fandraso aloha fa ity fanamariana ihany tsy televiziona ity fandarany ity fa radio. Ka iteny io tompona ndraikitra rehefa avy eo hanazavany zany satria be deabe ihany ny zavatra angatahanareo hoe manina tsy atao gros plany marina mafy raha mba possible zany. Radio ty sadinareo le radio anankiray iny le lamosy télé izy fa radio indray avy iny télé radio indray iny vehivavy manisy de manisy mba todia ty izy nga maheno an'izany nataony ihany no ataotaony eo. Rehefa tafiditra anao de faly le ry faly izy miaraka an'le tafiditra vo miditra amin'ny bus anao de misy miteny izy avy any tsy miteny an'iny zao mahafinaritra. Efa tafiditra nga tsy hainao efa tafiditra aza mihaino radio zany hoe tsy mila inona zany rehefa tafiditra ianao fa eno azy izy io ka manaova re cache-bouche le olona. Tsika ny tompona ndraikitra anazavanyity radio vision ity aka toerana avy hatrany izy ka dia anazavan'izay izy hoe inona marina ity radio vision ity ho atsika mpihaino ho atsika mpakafy ny RDJ. Efa nanambarina zany ny palais général ny orinasa fa efa entsika teny fa mahafinaritra fa aloha ny tompona ndraikitra hafa indray technicien ina zany directeur d'antenne tsy hay mihitsy zao manamara zay fa dia efa vita daholo moa fa ny resaka fiarabana rehetra tonga dia vavany ity tale amin'ny fanapariahana saotranao ray mibozy mamorona voambolana voalohany iny aloha dia makasitraka atsika rehetrarehetra mpiaino sy mpanaraka sy mijery an'ity rivotra mivantana amin'ny Facebook sy amin'ny YouTube na eto Madagasikara na ny Dubai, amin'ny Maurice, Guinée équatoriale, any New York, iny Japon rehetra iny Rosia rehetra moa zany no iny Canada iny nanaraka ny commentaire rehetrarehetra nareo eto dia makasitraka atsika rehetrarehetra aloha zany nandray anjara tamin'ny ty fanandramana. Andrana moa izy ity eto anatin'ity coronavirus ity tsy maintsy misy ny araky nefa nanambaran'ny filoha tare général teo
dia tsy maintsy misy foana ny mba hanomezana fahafapo atsika rehetrarehetra amin'ny mpieno ny 96.6 RDJ dia tsy maintsy misy foana ny fanatsarana izay efa apetraka ary efa amin'izao efa tonga amin'izao fanatsarana izao isika zao ary mbola tsy lafatra moa izy ity kanefa ny mampananteny zay fa hitohy foana ity fandaharana rivotra ity mivantana ny andro aloha zany dia araka ny tenen'ny filotaray général teo ataovy ao anatin'ny commentaire ao ny ao anatin'ny groupe ao ny safidinareo hoe rehefa inona efa fantatra aloha fa mety hoe hivaly izy efa fantatritsika hoe isan'andro mivalana fa mba miora ihany ny tsara moa zany ny manamarika aloha na izany na tsy izany ary betsaka ny commentaire zay nandeha teo Larissa tao anatin'izay nanomboka tamin'ny latsinainy tsika nanomboka n'ity zavatra ity hoe gros plan tsy hita tsara i Larissa i Raimbozy sy le baba sy Erika sy tahaka izany tsara aloha manamarika fa tsy araka ny tenen'i Francis teo dia tsy télévision ny ataonay tsy télévision ny ataonay ary raha mandinika ianareo mijery amin'ny Facebook dia tsy mijery caméra mihitsy izahay ary tsy hoe rehefa miteny i Raimbozy dia mitodika mankany amin'ny caméra ary tsy hoe rehefa miteny Larissa dia mitodika any fa ny lamosina be an'ny Larissa foana ny hitanareo eo be lamosina lamosina ny aty aloha tsy haiko aloha ny anazy fa ny aty aoriana zany aloha ny lamosina ny azy fa radio filmé no ampiasainay zany hoe amin'izao tsika miteny zao dia ny fiainanay atao amin'ny studio atao anatin'ny rivotra izay ny hitanareo nanomboka tamin'ny latsinainy ka hatramin'ny androany no ampisehonay anareo mba ahafahanareo mahita koa miaraka miaina aminay amin'ny fomba hafa ny fandaharana rivotra fa tsy télé ny ataonay ka hoe misy hoe caméra maromaro mitodika mankany amin'ny Larissa dia isaka miteny Larissa dia mijery caméra kely tsy izany no ataonay fa radio izay alaina sary ohatrany hoe mba ahafahantsika mba akaiky kokoa isika rehetrarehetra atao anatin'ny akaiky ianareo mpiaino sy mpanaraka an'ity Facebook live sy YouTube ity mba ahafahanareo tahaka ny ato an-trano ihany nareo mijery miaraka aminay eto raha mahita nareo dia jereo ty mifatikorotan'le bandy maditra ty atao ambonity atao ny zavatra misy kasibosy ny Raimbozy sy any eto tsy miezaka fotsiny zay mba hanome fahafapo anareo fotsiny amin'ny endriny hafa izay ny momba ny araka ny efa nitenen'ny filotaray général teo dia natao kobay reto mpanentana ny fandaharana rivotra reto amin'ny herinandro zay dia ampanantena anareo fa isy ireo fandaharana izay nitenena rehetrarehetra teo mifoaza rivotra cool time master mix dia andeha misy ifeo mivantana tahaka izao foana ny foana dia isan'andro dia tsy hoe isan'andro ny rivotra dia isan'andro ny cool time fa mba mifandimindimby eo zany le izy izay ny fandaharana ary rehefa tapitra moa ty fandaharana rivotra ity amin'ny androany dia rariva zao dia efa isan'ny master mix izay manomboka amin'ny 5 ora ka hatramin'ny enina sasany fandaharana mivantana ho alefanay eto indray koa dia tahak'izay foana no ataonay isaky mandritry anatin'ny herinandro anankiray avy eo na izany na tsy izany koa nefany dia mbola mampanantena anareo foana koa izay na izany ara fa ny fandaharana rehetra kosa aloha eto amin'ny RDJ na tsy mivantana ary dia miezaka foana izay hanome fahafapo anareo anatin'izay krizy izay mitranga eto ambonin'ny tany amin'izao tsika miteny izao fa dia mamerina fankasitrahana anareo mpiaino rehetrarehetra ary miezaka aho namaly ny fanontaniana izay azoko valiana atao anatin'izay commentaire nanomboka tamin'ny latsinainy na izay nifintiniko tanatin'izay zavatra niteneniko nandritra ny
efatra minitra izay. Manontany manararoatra anao eo Andriamatoa Kale fanapariahana zay moa ny anarana ilazako azy fa asa mamoriporona vetivety io. Ny fahazoko ny teneninao teo de hoe tsy ho vita mihitsy ny hoe mampahita sary ny mpanaraka ny fandarana rehetra ato mandritra ny 4 ora amin'ny 4 ora fa na ny rivotra na ny master mix na ny mifoaza na ny cooltime de ora vitsy ihany no nahitana azy. Ny antony ara-pandaniana ve no mahatonga an'izany hoe misy vola miala tsinonao sa hoe ny tsy fahampiny mety zay oro zay tsy fahampiny ny teknisianina ho eo lavaka de ho voagadra eo pototry ny fikirakirana io izy. Raha tena teneniko anareo ny atao hoe radio aloha de ny atao hoe radio raha ny tena marina aloha tamin'ny namoronan'ny vazahana azy de olona miteny ambadika micro zay tsy hita. Misy ihany zany karazana, misy karazana zavatra zany zay atolotry ny RDJ. Misy ny sary tahaka zao hoe radio filmé, veriko foana zay tenenin'izay na hoe radio vision moa izy ny fitenenan'izay. De misy koa nefany ny mba mystère kely mba tiana ho hitazomana an'le radio ihany na izany ary le RDJ hoe tsy voatery ho hita foana zany 4 ora ho 4 ora 7 andro anaty 7 andro ny zavatra rehetrarehetra fa mba ilaina koa anatina radio ny maminavina, ny mamisavisa, ny manofo hoe ohatra ny ahoana marina zany paoziny zareo zany rehefa ao anatin'ny radio ao, ohatra ny ahoana ny fanaoany zareo anatin'ny radio ao, ohatra ny ahoana de izay zavatra izay anisan'ny magie ozy izy ny fitenena zay magie ana radio koa zay tsy maintsy tazomintsika ihany koa zany rehefa n'izay tsy maintsy tazomintsika izay zavatra zay amin'izay magie zay. Ny antony fanazavany talehan'izay de zao lasa ohatra ny rehefa manao radio misy an'le magie mihitsy fa misy an'le hoe mandeha Facebook le rony lasa manao akanjo tsaratsara be daholo nefa andavanandro tsisy manao akanjo milay be akory. De zany tafitsika zao foana kosa ela zao zany resahan'la zany aloha zany ela aloha zany resahan'la zany lasa voatery ela aloha zany resahan'la zany ka radio tsina ny resaka sy ny fampitana hevitra amin'ny alalan'ny feo fotsiny sy sariteny no zava-dehibe fa tsy le sary hita zay no mahatonga ny hafa ny manao radio de hafa ny manao télé tsy mitovy mihitsy ny fanaovana radio sy télé. Ny tombo ny fanaovana radio dia ny fanaovanao sariteny amin'ny fanazavana hevitra, ny fampita-kevitra, fampitana fahalalana, mampanofiny olona ny tanety eo fa ny manao télé anao to de ilainao fotsiny le sary iny dia ty misy sary de jerena amin'ny caméra io de vita zay zany no masana fa izy ka zay zany le tiana apetraka sy tiana ampahafantarana antsika hoe tsy ho atao foana satria nanareo leo ihany no farany ohatra ny zatra rehetrarehetra rehefa mihinana hena kisoa saramaso foana leo ihany no farany fa ale izy koa zany mba misy fotoana hoe mba atao magie mba misy zavatra fihetsika ataonay aty de mampimeanay le fa azonareo ianareo lasa manao mystère vahiny manao remue-ménage ka izay ny dikan'le hoe mba mifidy andro ny nareo mpanaraka ny fandarana hoe inona tena tianareo anehoana ny sary indray andro any nareo rehefa nahita nomena anareo ny fanao amin'ny baronina rehefa miresaka ataona rehefa fanao andraimbozy rehefa miresaka de indray andro any nareo rehefa sendra tsy misy ty sary ty de mamisa visy nareo hoe zao lay zay mipozy amin'ny baronina zara manao pose ohatran' zao atao gros plan raimbozy de tsy hitanareo le izany de zay zany le antony radio vision. Misy anankiray koa aloha zany maliko ny teny raimbozy teo mazava ho azy fa ny zavatra tahaka zao de misy foana fandanina misy foana fandanina eo anatrehan'ny zavatra zao zay izay ianteran'ny RDJ aloha voalohany indrindra fa isorana koa ireo malalatana ty parrain manao parrainage panoana piahy fandarana rehetrarehetra satria miara-miay sy miara-mizaka ny fandaniana satria misy fandanina ihany koa tahaka izao ary misy ny investissement mazava ho azy sao de misy mety hoe akamasety ny atao an'ity fa tsy akamasety tsy mety tsy haiko fa de makasitraka atsika rehetrarehetra aloha zany efa entin'ny rivotra e tsy nova fandarana rivotra tsy miala aminao zany ohatra ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray
Gottlieb